tompolasy tompovavy faly miaraka amintsika mianakavindray amin'ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio mada ity amin'izao andro vaovao izao zoma 3 mars 2024 sy 2025 anterina ny arabambampirarinitso ho antsika mianakavy ary sorana be deabe ilainahary no ny fitahiny sy ny fitantanany ka fa atsika miaraka ao anatin'ny miara-manonja MBS radio mada indray soran'ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny paritaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy satria izy ireo zany no tena miketrika fa atsika miaraka manaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio mada akoatra ny zay rehetrarehetra zay dia raha ny fandeha ny fandarantsika eo ny famakavakana eo ny fandiniana lohahevitra maro samihafa amin'ny rahapirenena mazava loatra maromaro ny hiakatsehatra eto anisan'izany namana fanira zava-manantano efa mitondra famakavakana foana izy dia eo ihany koa ny député izay voafity tamin'ny alala ny tiako Madagasikara tany amin'ny boriboritany fahenina raha vao miresaka hoe boriboritany fahenina mbo manarina mbodimita teroka sy ny rehetrarehetra iny ambobao ny rehetrarehetra iny dia ny député Bogosy ny député Todsoa Andriamampandry izany hiakatra eo izy afaka minitra vitsymonja akoatran'izay dia misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra Tantoraexa zay fatatsika avy any Amparafaravolo manan-javatra ambara tokoa izy momba ny toedrara mitranga ny atoerana ny fiainan'ny tantsaha ny resaka be ny tanàna ao ny ty resaka moto zaraina eto sy aroa ity sy ny sisa be ny tanàna efa lany dato mbola maso moto inona koa zany dia zany itondra ny fanazavana eto daholy akoatran'izay koa dia ny anivon'ny tiako Madagasikara Analamanga dia hiakatsehatra eto ihany koa député Rastany ihany koa raha ohatra tsy misy ny fiovana farany dia tonga eo izy raha ny fandarana eto zany ny fandirina dia niarahanao zany amin'ny miara-manonja MBS radio mada amin'ity indray mitoraka ity ary dia tsy ho very fotoana ianao mba manaraka an'izany miara-manonja MBS radio mada zany fa tena hanovy tokoa ireo lafika-kevitra sy ny fanazavana maro samihafa hoentinao zany hiatrehana ny fiainan'ny pirenena zay no ela tompolasy tompovavy fa miaraba namana faniry raha zafy manantany ndahoary za tsisy misaotra betsaka anao rina sady miarabandrina dia miarabany mbola sy faly ao ambadika ao etra ny jery zavatra kely ato fa ay moa ato le izy misy zavatra mako ato tatanta vaovao be manatsara ny fandraisantsika dia etra ny tafa jery kely ihany fa dia miaraba rina dia miaraba ny any amin'ny radio madasy ny akamarehetrarehetra manerina Madagasikara isika zay manaraka manerina izao tontolo zao be da be mivaovao zay resantsika ndrany ary mivoatraingana be ny raha-pirenena dia hitondrantsika fandalinana fanazavana ary fitondram-baovao zany rehetrarehetra zany fa hitondra fanazavana fofoy amintsika satria marobe ianareo mandrotsaka someso ao amin'ilay numéro zany zay afahantsika mifandray ato amin'ny miara-manonja le 34 12 902 40 zany hoe iny dia natao hifandraisantsika iny 34 12 902 40 dia mandefa afatry nareo hoe raha tsy mifandraisana ny MBS mitsoka ny sary misy grain le izy ndraindray koa ohatrany hoe misy misaotisaoty sy ny sisa zany dia rehefa ndresaka tamin'ny teknisiana satria ny afatra avany amintsika ara teknika zany dia tsy voavaliko satria ny sokajinasa ato amin'ny MBS dia efa samy manana ny andraiky ny daoly dia tsy afaka misalovana zany satria misy baitsaka tsy voametrizeko ny amin'izany dia nantany namana teknisiana dia nambara ny andro zany fa misy roa ny canal zay ampiasaitsika zany dia ny canal 41 sy ny canal 45 dia ho atsika any amin'iny avarabaratra tsinana na avaratra andrefan'iny zany dia miasantsika mijerevitsika manaova recherchetsika amin'le canal 41 zany tokony azo tsara zany tsika amin'iny zany dia aty atsimo aty indray atsimo andrefana eny mbola misy mahazo ihany ilany atsimo atsinanana aty amin'le canal 45 ndray zany tsika no miezaka mikaroka ny MBS zany averiko zany canal 41 dia canal 45 azotsika mahazo tsara ny sary zay hoe net ho an'ny MBS ny enandalana zany dia tsy ferantsika mety hoe gafy kely samihafa ve sa inona ve
tena mbola mijery ny teknisianina indrindrandrindra ny am'le radio satria betsaka koa mahazo an'le hoe radio ratsiratsy tsika de mitady satria indraindray zany raha vo izy miala vaty aminay amin'ny fandaminana ara teknika ataon'ry zokobe tatelo ry zoaga ry ando sy ny ekipa teknika rehetra ao de mandeha tsara le izy aty mepita maka mifaravoatra maka ny ambomitsibona fa eo am'lay eny andalana eny zany dia mbola manao nikaroka teknika zany ny teknisianina mety mahatonga an'le radio ratsiratsy zany misy mitifitra na brouillage ve izy io sisa ve fa vitantsika eo ihany zany fa tsika aloha mbola tsy afaka manao affirmation gratuite zany fa miezaka amin'ny mama zany fa tena isan'andro ny fanatsarana ra teknika am'tya MBST de manao ny ezaka zany ny ekipa teknika rehetra satria sady everina fa mifampizara tsika vaovao no misy hevitra ihany koa zany zay véhiculé tsika zany na voizitsika de amin'ny alalany ty fahita lavitra sy radio ity zany de zay ny antony manatsara foana ny teknisiana satria tsy miara-manonja na ny zany malaza na ny ahoana marina na ny dinika sy ny say ihany nge no vatsitsika sy raisitsika ato anatin'ny MBS fahita lavitra sy radio fa misy ny vavao misy ny fandarina sakafo zao mafilitra misy ny fandarina ara-kolotsaina misy ny sakafo-panahy misy ny mofinaina maro be ny zavatra tianareo ato anatin'zany fahita lavitra MBS radio zany de tsy maintsy arindra sy amboariny zany rehetrarehetra zany mba azotsika mandray azy tsara eo milamina teknika de akasitratsika ny ekipa rehetra zany mitanytsoroka an'izay eny ary efa vonina eto akaiky eto ny député avetsy amin'ny boriboritany fahenina za rehefa mahazatra atsika moa zany le hoe député Bokosy Todosoa Andriamampandry izy tokoa ny eto miara-dalana amitsika de isaorana betsaka satria tamin'ny zoma toy izao de tsy afaka niara-dalana amitsika teto amin'ny plateau zay sy député Bokosy fa vo maraina de fa teny ana Beoririka saky teny Analakely tany amin'ny firy maraina tany de fa teny Analakely teny ny député Todosoa de ny tena ihany ko moa zany ny rejoindre teny Beoririka teny satria de fatatsika fa nokasaina ho tanterahana tamin'ny herin'ny androany iny zany lay fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny tiako Madagasikara Antananarivo enina sy ny fanetanana ho anaty lispefidianina de tsy mbola tanteraka le izy ary mbola ahafahantsika mbola mieritreritra zany rovinandraina na tanterahana azy fa no ny antony maro samihafa de eto député Todosoa ifampiresaka amitsika am'izay miaraba député miarabanao faniry dia miaraba ihany keo ny teknisianina rehetra ary miaraba ihany keo ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka tsy tapaka tia miara-manonja eto amin'ny MBST tahaka ny gamazatra moa zany dia tantena mambahoana foana ny fiainana ko dia misy reo havana sy tapaka zay trapaorina am'izao fotoana zao dia miondrika mpanajana ionatry an'izy ireny mankahery ary mirary fiononana ho an'ireny fianakaviana na namana maro rehetra reny dia ny tompony mafany ranomaso sy ny ratrapoa zay mahazo atsika eo ihany keo zany dia miarabantsika rehetra zay salama nefa maheno ny miara-manonja ararantra am'zao satria fantatra fa na de marary aza ao an-trano de mbola petabe ny miondana miara-manonja any trano any na tsy maintsy hoe miasana mivarotra dia misakelika radio maro tsika na amin'ny telefona zany amin'ny Facebook dia miramirary soa ho anareo rehetra zay aty salama am'zao fotoana zao na any an-trano io na any am-piasana io na ihany koa zany any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa dia iengany mba ho salama somatsara ianareo rehetra na izy io na aiza de eo koa zany zay nahazo ny anniversaire ny tsingeritaona nanaty rahan'androany de miarabanareo manokana na izy na iza de mirary soa anareo ary iengany mba hitondra fanambinana ary mba ho andro ravoravo ho anao zany ity andro zay nahaterahanao ty afarany moa zany dia tahaka ny kamahazatra dia tsy maintsy miandrikely fontsika ny kokoa hoe député fa tsy aro vitako androany daholo ny kokoa zany fa de zay tsy vita androany de ataontsika manaraka satria ny fotoana voafetra ihany dia kokoa manokana aloha ho anareo rehetra
androany maraina zay niaran-tsapa faoriny tamiko teny Ambohimanarina na teny Ikabovay io na teny Ambodiady io na teny Ambohimanarina io a dia kokoa ho anareo rehetra tsy ankanavaka. De eo ihany koa zany a dia kokoa ho an'ny Madame Saoly zay tia mamafana pofo any Andramasina dia kokoa manokana ianao androany a niona moa tsika senao tamin'ny asabotsy teny amin'ny Magro Tanjomato a ary vehivavy tena mpanetana mafana fo arozy ianao hoe mba haverimbe anao le lalanay monsieur le député le any Andramasina fa ratsy be mihitsy ny lalana fa tamin'ny andron'ny président Varamana nanao azy farany dia tsy nisy piketika dia manao antso zany ho an'ny tompona andraikitra ho an'ny ministera zay voakasika zany a mba hanao ny lalana any Andramasina fa tena ratsy de ratsy ary ora maromaro mihitsy faniry vo afaka tonga any zany a raha miala atia Tananarivo. De eo ihany koa dia kokoa manokana zany a ho an'ireto olona zay manaraka reto Isaac Eto ao Vumar Sud zay mpiondana miara-manonja. Eo ihany koa kokoa monsieur West zay mipetraka any Farafangana. Eo koa zany a kokoa an'ny olona an'ny Vohibe indrindra fa miarany Ivongo zay tena ao anatintsika mihitsy ary manohana tsika izy a dia kokokoa zany a ho an'ny mpitatitra taxi borosy rehetra ao Betatao zay meno no tsy tapaka ny miara-manonja ary kokoa zany a ho an'iny faritra atsimo atsinanana iny ny assistantko moa zany faniry dia mitety faritra foana izy mitety a manentana ny olona ary koa ny asa moa dia mitety faritra de sady mitety faritra izy zany a no manentana ny olona amin'ny zavatra rehetra tokony atao zany a eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny amanako azy dia kokoa anareo rehetra any ivelany ampitan-dranomasina any na isa izy na isa dia kokoa manokana anareo ary dia mirary soa anareo zany amin'ny fiainana andavanandro zay atrehanareo ary mihinso manatenao fa dia anaraka hatramin'ny farantsika ny miara-manonja anio. Tonga de hiditra avy hatranytsika député Totsoandriamampandro satria rehefa zoma ohatran'izao moa zany a ianao no vahiny eto tsy hoe moa vahiny fa vahiny zany manko de ivelan'le hoe tompon'ny fandanina fa hoe tena tompon'ny fotoana zany anjara fanehoan-kevitra zany de atombotsika avy hatrany sosialy teny Ambohimanarina efa nitondra sombiny ianao iny zany moa efa mahazatra iny le hoe manao fitsapana maraina fa ny amin'ny tamin'ny herinandro ty de nisy ireo hetsika ara-sosialy député Totsoa izy ireny manko ny ponina no mangataka amin'izy ireny hoe mba teneno le hetsika sy le asa atao tahaka zao mba ho hitany rehetra ny amin'ny hoe manao ezaka fifampikasoana fiarahamonina ny mpiray tandrazana ny mpiatroka ny solomamboaka de zay ny antony hanomezantsika pahampitaona vao manomboka tahaka izao zany ka alonga mba tonga de alefa député Totsoa ny masaka zay efa noketrehana atao boribory tamin'ny fahenina raha ohatra ka efa misy koa mifandaram-potoana azo aroso melo de andao ary député Totsoa. Ya taky ny mahazatra moa de marina ny teninao faniry ny vahoaka mihitsy zany no mangataka aloha mba le feo ny asa sosialy zay hita nandrinerinandro raha le fety moa zany dia lany ny fotoana fa sationana zany dia io zany moa zany dia savony ty faniry fanamboarana savony fanofanana savony maimaim-pona zany ho an'ny mponina vahoaka ny anosoa zany ary miaraka amin'ny fitaovana dia natolotro maimaim-pona zany zany fitaovana zany niaraka tamin'ny fanofanana zany reo olona zay hita zany fa sahirana amin'ny resaka antom-pivelomany na hoe tsy anasa ary eo koa io olona zay hoe zarafa mahazola izy ohatra hoe mivarotra kely izy zavatra na anana de mba hanapiny asana zany dia nanao an'izao fanofanana maimaim-pona zao zany tena koa niaraka tamin'ny mpiara-miasa amiko monsieur Lalaina dia nanolotra ihany koa zany tenako zay fitaovana omenandry zareo zany ahafahandrareo mively tena dia mba manangana association zany zareo fanirina coopérative dia ary zareo zany rehefa vita zany le savony dia zareo no mivarotra zany eraky ny fokontany na distrika hafa zany
ahafahndra reo zany a mba mivelikena sy mampidibola ho anazy zay zany nytendrarina nge am'izao firenena zao mba amenamana asa maritra le olona de miasa izy de mena azy ny fitaovana de mena fanofanana izy raha mba samy mandraina ndraiky loatra zay daholo ny tompona ndraikitra rehetra na izy na iza zany a na ny malatrana de ho tavavoaka eto tsika fa raha fanjakana fibe foana nendrasatsika zay tsy hanao ninina de tsisy zava-pita zany ao anatin'izay maro moa nareo ny fokotany mangataka an'izy ty fa de ho avy ny amin'ny ao manaraka de ho asehoantsika eto moa fa am'ty faran'ny herinandro ty de efa isy zany a zay afokotany afo zay zany zay nangataka tena tiana ila izy lina be zany zay a ao anatin'izay dia omenina nareo zany a ao anatin'izay io moa izy a arakaraky ny filan'ny mponina no anomezana azy ny fitaovana sy ny fanofanana na faniry de zay zany ny fomba ifampidezaina ao amin'ny boriboritany fahenina be nareo any amin'ny distrika hafa koa ny mangataka de ozy za hoe alao aloha rehefa vita daholo ny aty amin'ny boriboritany fahenina de mandeha mendalana le izy a de tsy maintsy isy ny fiara-miasa ny tompona ndraikitra hafa zany a any amin'ny distrika hafa ho anareo zay mangataka zany a ao anatin'izay zay zany am'ty a famemezana fitaovana resaka fanaovana savony a fa manaraka ihany koa zany zay tena hoe naliana ny olona faniry dia formation fanofanana teny anglisy io zany a zay efa vita tamin'ny volana bony teo zany a ny sortie de promotion ho an'ny ny sokony a dia manomboka rapitso zany amy 6 vora maraina zany hoe eny amin'ny QG eny amin'ny braony association ny andrana moa dia nyvadika any izy io a dia isy zany a ny fandraisana efa tena maromaro efa manjatona izy zao a de rapitso zany a ny farafandraisana asiatsika fetra mihitsy izy satria be loatra zany tsika ao anatin'le izy a nefa moa efa misy fandaminana io amin'ny salle zay ianarantsika na ho an'ny mpianatra na ho an'ny miasa misy ny andavanandro a misy koa ny asabotsy a ary mpampianatra anakoroa no mifandamina zany a ampampianatra antsika ao anatin'izay de tiako moa faniry de be da be koa ny any amin'ny faritra hafa ny diantsika fa mangataka zany a hoe zay mba teanao a dia efa napetraka aloha izy hoe tsy manavakavaka fa hoe alao aloha anambo manarina ihany zany aloha am'ty fara ohatra koa zany misy zany a distrika zay tena hoe memesita le olona ka tena hoe tena hoe vonina be de efa niteny tamin'ny mpiara-miasa amiko hoe alao mba raisina zany ry zareo a raha tena hoe mensista be hoe tsy maintsy anao an'izy fa kosa rehefa feno ny toerana dia tsy maintsy zay mponina zay mipetraka ao amboanarina zany aloha no mena tombony kely a ao anatin'izany ataoko hoe tsy amy metsiny ngambinareo a fa ezahana zany izy ty a hitarina koa amin'ny distrika hafa mariana fa ny mpampianatra ao zany dia mpampianatra matianina ary fantatsika ary efa narefa teto amin'ny miara-manonja faniry a tadiditsika mba tamin'ny volana desambra fa le mpampianatra tao zao a lasa ny ivelana tedadenoa lasa any États-Unis lasa ny États-Unis zay ny tena ny mivady zany a no nanampy azy a satria efa napetraka mihitsy hoe raha matotra ianao raha mafapoana ny zavatra ataonao de ampinainao amin'ny fiainana de inona ny tianao de ny tenao moa zay mba hiasa any États-Unis mihitsy ny tiana dia lasa izy miasa any ary izy koa zany de nisany manampy be am'ty fanofanana ity misaotra anazy na ny polycope io na inona ary zay zany le fomba fita zany de le mpianatra ndray zao faniry le mpampianatra le anankiray de le mpianatra zay volavola iny tao anatin'io zany zao nefa hoe zay nahiratra no lasa mpampianatra am'izao fotoana zao de rehefa avy eo ndray iny a rehefa mba mahita asa hafa ndray izy zany ka ty de misintona ray zany a ao anatin'izay zay zany le fomba fiasa mba ahafahan'ny olona zany mba mesaka le kizy a ao anatin'izay ary ho hitatsika eo zany fahaizan'zany olo zany ary akoatran'izay mpianatra zay moa zany de tsy maintsy misy foana zany a olona efa matitra koa zany hafa mba manara-maso a sy mampianatra zany reo olo dehibe raha misy olo dehibe zany eo a de misy mpampianatra hafa zany a mampianatra n'zany olo dehibe zany de rapitso zany ny fidirana ofisialy a amy 6 ora ao ambatolampy ambomanarina zany a no ananaovantsika an'izay fanofanana amin'ny teny anglisy tsy manavakavaka fa misy miteny ray mantsy ihany hoe ny timma ihany tsy tompoko zay zanak'ambomanarina na izy na izy na tim izy na TGV izy na SVM izy na izy na inona ny finoanao na katolika ianao na FJKM ianao na any amin'ny Remano na izy ka hoe zanak'ambomanarina dia misokatra i député Todosoa sy ny mpiara-miasa aminy dia tsy manavakavaka fa nizanisa zany a mponina ka te anao an'izany tena anglisy zany dia misokatra
trano zany a ny fifanana ary heritaona ny fifanana faniry heritaona ny sasa mantsy raha manao misy de hoe ray volana roa volana 3 mois faravampesana fa le tsika zany tena atao mihitsy tena aizan'le mpianatra mba ho capable mihitsy zany le mpianatra avy eo a na manoratra izy a na amin'ny teny izy zany a de ohatrzay anomboka tsy ela koa zany a efa tapitra tamin'ny anina teo ny informatika de anomboka koa ny informatika gratuit ho an'ny zanaka mbo manarina rehetra koa io na isa zany a dia ilaitsika zany a dia misokatra zany a isy zay koa ny olona rehetra na ny tanora io zany a na lehibe satria rehefa hitrany amin'ny sehatry ny asa sika de tsy maintsy alaina be mihitsy zao a ny teny vahiny sy ny informatika dia ho ambaro io zany a zay fidirana amin'ny resaka fanofanana informatika zay avetika fa tsy asan'ny solombavambaoaka zany raha ny tena izy fa noho ny fahitana fa tena sahirana ny olona ary efa nampiana ny fiainana de raisiko sy ny mpiara-miasa amiko zany a sy ny fiamanana zay miara-miasa amin'ny tena zany a ho adidy sy andraikitra manasoa ny mpiarabelona farany a manaraka sika natao tamin'ity herinandro ity dia fiarahana tamin'ny honorable député feno Iabogosy nafinaritra mihitsy faniry a fa natsoina moa izy zany a dia teny amin'ny université io da master moa io amin'ny faculté économie gestion et sociologie efa master ny mpianatra dia nanao conférence tao zany a ny député feno zay nahaliana de nahaliana tokotrany ny zavatra noentiny a ary misoranao honorable fa miazo aty amin'ny mpianatra zany a de hoe mba ataovy tonga aty matetiky député feno fa nafinaritra mihitsy zany a ny adevitra sy ny zavatra noentiny zany a tao anatin'izay hitantsika am'izao fa misy ny fiaraha-misalasa ny fiara-miasa ny samby solombavam-bahoaka ary fa nampiana foana zany a ny asa tahaka izao ary tena tsara ny tena mety a ny traikefa zay nomeny ary tena liana de liana ny mpianatra da master zany reo a zay sorana ny député feno zany a zay napita zay traikefa sy ny fahalalana ho an'ny mpianatra eny amin'ny université ko dia amin'ny alalany université manontolo sy ny faculté économie gestion et sociologie sy ny département manontolo zany a no isorana izay fitiavana sy fahalalana natolotry ny député feno zay voavidy tao amin'ny 3e arrondissement zay vinyary le resaka cours d'anglais teo moa zany reny le hoe challenge lokanady amin'ny teny gasy de misy challenge angeza be mihitsy ho an'ny mpampianatra zany sy ny mpianatra ao anatiny zany de miezaka mafy tsika satria hoe cours mamay-pona ao anatin'ny heritaona zany vitsy de vitsy zany a fa de zay samy miezaka mikofokofoka de manao an'izay lokanady zay zany mba ahafahantsika rehefa aveo mampianatra amaranantsika lay sosialy député anapiako an'izay fa misy miteny koa tsika hoe tsy ny cours no mamay-pona fa misy masy manao cours de ny polycopy fa ny polycopy koa de mamay-pona daholy matolotra mivady a sy ny mpiara-miasa zany a amin'ny cours ty mandritry ny heritaona dia mamay-pona daholy zany a no io efa voasoratra io a tsy misy droit tsy misy écolage 0 ariary a ny polycopy a dia mamay-pona amaranana ny ambomanarina kakaba faniry dia tiako aseho kely ho an'ny tontopona ndraikitra ny mpitondra zava-misy any ambomanarina roa minitra ihany mitiratsika zereo ke fako tena efa tsarary lalan'io faniry a eo ambatinampy nambomanarina io a de iazo an'iny avaratanàna ambobo ivato iny dalo matsy ny lalan'ny olona mialan'ny embouteillage de miakatra andrameny izy a de zao faniry lalana efa ratsy a aizany commune be Antananarivo tompoko androka ny fako saika ohatra zao daholo ny fanaripako any ambomanarina lalana moa zany de any commune be Antananarivo zy ministère de travaux publics ratsy de jerevitrika ke io ananiny io hoe eo ny popy io le bidon jaune io de makany am'le olona zao ny fofona tena tsarany io le mavomavo zany a de bassin eo a de misy sipy kapopy a eo apita de zao vedy rariny tena tsarariny a aiza ary commune be Antananarivo aiza ianao monsieur le maire hoaten'olona ny braonao daholo ianao ny farany ny mandanao ty efa tapitra mahanary fako azy no tsy vitanao lalana tsy vitanao de zao na ny olona na ny akanjon'ny olona fa nirypotika ny kapan'ny olona ny kirarin'ny olona ny tôbin'ny olona de hitantsika koa misy lalana koa ange hoe sationa anio a
fa saika ohatra n'izao daholo misy lalana koa aorian'io azafady ry teknisianina nge eo lalana andramomena zao de alefa sika ny manaraka azafady somary ataontsika zao ny enam-ponina ao andramena miakatra ao andramena aisatra commune Benatananarivo ministre ny travaux publics ny tômôbila zany de tena mikasoka foana fanirina ny pneun'olona tena tsararina miakatra amin'ny fanambidana zany io de lefantsika nge ny aorina zao ary ny olona nefa mba hoe manototototra an'izay ihany na faniry fa tsisy fahandraisana andraikitra mihitsy zany ataon'ny commune de Benatananarivo zay anjarany io iaraha amsalany ministera ny travaux publics tsisy zava-pita mihitsy zany ary vao maika zany avy tsisy entretien le lalana tsisy fikarakarana de zao de mena am'izao zany ny olona ny rano ny fotaka miaraka amin'ny fako dia mampanareo ny zava-misy zany fa dia satuna andreo fa saika ohatra zao daholo zany ny fako sy ny lalana manerana Antananarivo zany moa de tsy antsony hoe renivohitra Madagasikara tsy faniry na ny premier arrondissement hoe na ny deuxième na ny trois na ny quatre na ny cinq na ny six tsisy nefa capitale de Madagasikara ary marina mihitsy izy hoe sahala amin'ny dobotrondro mihitsy zany ny lalana eto Antananarivo tsy eto Antananarivo ihany fa maneraka amin'ny manerana ny faritra route nationale moa de apotika daholo zany atan'izay ka reny zany dia aprofo hoe tena tsy miasinareo ary mba jereo fa mijaly le vahoaka mila jereva nireny lalan'ireny reny fotodrafitrasa sy ny fanarana ny fako maro samy hafa ireny faniry eny ary mihintsika fa raha manantanteraka ny teny le fanjakana fa tsy manoritra be hoe misy foana le présence de l'État de mba misy présence de l'État zany am'ireny fako sy lalana reny ary izy io de manerana n'Antananarivo renivohitra tena tombatombaka lavadavaka mahamenatra mahamenatra nefitsika miantso mpizahatany ny jiro efa tsy zarizary tonga le mpizahatany ny mpanendaka sy ny pisoloko bobaka be ny lalana ratsy ny fako eraky ny tanàna de miampy an'le orana am'ratsaka satria manao tapifodyfoy indray Fredy de ny fofona tsy fakatany député Todjoandriamampandry zay ny lafiny ara-tsosialy sy ny zava-misy teny amateny aloha zany tsy maintsy resahantsika de ivadika tsika amin'ny raharam-pirenena am'izay aloha tonga de alaina aloha ny hevitry député Todjo satria naoraka tamin'ity herinandro ity zany hoe nanomboka tamin'ny larobia alina moa zany ny filakevitry ministra dia nanolo indray zany hoe fanoloana fanefatra zany ny taleny kabinetra eo aneviny fiadinan'ny republika dia Ramatoa Andrinarisoa Romy no tendrena ary nakisaka zany nisy ny vaovao de miresaka ny amin'ny hoe nametra-pialana Ramatoa Bomiavitsy Vainala raha nirina ny antony moa zany hoe inona ny manery azy ametra-pialana fa zay nge ny tena tadiavin'ny rehetra ny amin'ny hoe rehefa mahatsapa tena tsy mahavita ny andraikiny de azo atao mihitsy mametra-pialana fa tsy fahamenarana zany ary tsy fahafahambaraka zany ary tsy fahalemena ihany koa zany fa everina fa fandraisana andraikitra zany fa ty aloha zany fa ny olana zany eo anatin'le adevitra mandeha be am'izao fotoana zao de hoe ity Ramatoa dirikaby ity anie de anisan'ireo voatonontonona tamin'ny resaka Apollo 21 ary nisy feo miparitaka zay ny fanaovany tamina olona anankiray izay voafonja am'izao fotoana zao ny everina fa atodohan'ny Apollo 21 lay hoe fikasana ifofony amin'ny filompinina sy anonga-panjakana zay le Apollo 21 de voatahiry zany feo zany ary miparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy rehetrarehetra teny nakakandrehetra dia nitsotsotra tsy naninona lay Ramatoa fa misy maromaro misy manambonahitra jeneraly misy olotsotra zay voatenitsika teo zany zay nietrehetina ho prime ministre tamin'izany fotoana androany voakitika ary midoboka aponja am'izao fotoana izao de miverina mivoaka zany raha izany député Todjo eminoko fa manakambara ihany ianao amina fanoloana tompona andraikitra fa izaza moa zany de mitanisa fotsiny amin'ilay tranga zay nafatarana an'ilay dirikaby vaovao am'izao fotoana izao ia fatatsika moa zany nge fa hoe ny dirikaby na niala izy na metra-pialana de efa niala moa izy fa niala ifijeriko azy faniry ny tokony lehibeny mihitsy no mahay mametra-pialana au étranger niala satria efa tsy mahomby tsony nge le ekipe de izy mihitsy ny tokony ametra-pialana am'izao contexte am'izao situation am'izao zavatra manahirana eto amin'ny tany sy ny firenena zany satria efa tsy mahatavavoaka baolina tsony nge zao
ny mpitondra ka tokony ny lehibe anao le entraîneur le coach mihitsy zany a no tokony ay ametra-pialana satria efa tena hoe ao anatina fantrana sy ny fangirifirina ny vahoaka am'izao fotoana zao ary mba ty vehivavy no andapo faniry vehivavy daolo ny ao manodidina azy ary izay ny mahagaga an'le izy ary tsy mahagaga hoe mananinona zany am'izao fotoana zao misy ny miala misy ny mametra-pialana ny ministère travaux public kokoa zao dia hoe nametra-pialana ono zay ny zany no antony hoe ny elany misy koa zao no mitaky filohana androm-panjakana faniry hoe zay mila ministra folo mila prime ministre avany aminay misy ny gouverneur zay général zay tena hoe mpitolona nanonana an zareo mba nitady andraikitra am'izay izy satria jerevana le mandidina ny filoha le tendrena ministra zany ny akabetsahany olona tsy nitolona nefa nanana ny filoha confiance de ohatrany nefa tsisy zava-bita zany a nidonana ny firenena le olona le nitaritolona zay nanoana azy nay zany a no voailikitika am'izao fotoana zao tsy hainona teny dia raliny loatra raha misy ny mitabataba mametra-pialana hitatsika ngamba ny adeputena nalalava faniry vakomaly nanao an'ireny valandraisaky reny zay IRT zay mikritika mafy mihitsy ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena satria nahoana satria hita fa akoatrany ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao tsy misy zany le atao hoe bonne gouvernance dia misy ny zanaky ny faritra faniry zay nahilika teto Madagasikara mba nisy olona nianatra nge tany mba nisy olona tia tanindrazana tany fa raha jerevana nge faniry faritra ray na roa ihany ny tena hoe apetraky ny mpitondra am'izao fotoana zao ohatra hoe na membre ny gouvernement de rarina zany ny olona zay nanao anazy ka lasa resaka faritra resaka foko ny hitondrana azy satria natsiaro voailika ny faritra anankiray roa telo efa ary sisaka ny faritra ray sy roa ihany zany no hitanao tena hoe misongatana ao anatin'le izy ary raha misy erreur na de foa zany nataon'le ministre ary samy manana ny erreur daholo fa rehefa misy avy any amin'ny faritra no manao erreur faniry de ihany tonga de manala azy fa raha misy erreur ataon'ny zaramin'ny eto anivotany zao miala tsiny fa tsisy zay tsy mitaraina zany hoe ministre ny communication zany nge raha mahato ministre ny fifandraisana na ny vahoaka zany jerevana amin'ny Facebook ny radio ny télé indrakalamajana ny solombavam-bahoaka ray manontolo zay manakina azy mangataka ny fialany jereva eny ataon'ny député Rosy député Raoldina député maro ary fatana zany rehefa teo daholo ny ekipa nitaky an'izany ny solombavam-bahoaka am'izay hoe tena hoe mitody damosina am'izany ministre zany amin'ny zavatra ataony fa mbola tazomina ihany de normal raha mametraka fandena ny zanaky ny faritra hoe rehefa avy eo Antananarivo ve le ministra ka ninona nataony de tsy asona izy nefa tena hoe mangidy olitra eo amin'ny fiarahamonina zany olona zany tsy resaka hoe fankalana azy fa ny asa ataony sy ny fihetsika ataony zany no tsy mety amin'ny olona de mbola tazomina io ihany tonga nyreo manimoto de mbola io ihany le raha matoa de gaga ny olona hoe fa misy tena inona marina ny tena fifandraisana ny filosy raha matao ministra za manokana faniry tsy gaga am'ireny fanambarany filohan'ny antemera-pirenena sy ny gouverneur Lilson reny mialatsiny raha nonona ny anara fa normalna ny azy satria reny olo reny isan'ny tena hoe voalohany tamin'ny 2009 nametraka an'izao fitondrana zao ary tsy nivadika mihitsy rehefa ry député Brunel reny koa isan'ny mpitolona mahafana fo dia normal raha vaky zao ny ady pedabe ny solombavam-bahoaka ny mpitondra tsy faly amin'ny gouvernement teo na avao soloana ary rehefa journaliste faniry de mahagagantsika nge de tsy manana olona mihitsy ve fa nakebetsahana de teo ihany no miveriny olona efa fantatra ny zavatra nataony fa tsy naomby teto amin'ny firenena le ministre natana gouvernement de reny avy no sotonao efa mazava fa tokony prime ministre sy ny gouvernement ray manontolo no miala
ary zany keny le motion de censure fitsipahakapitokizana napetraky ny solombavam-boaka e de ny any olena le izy hoe tsy afaka ataonareo eo lasa pouvoir exécutif anay no mibaiko sy manara-maso ny pouvoir législatif aiza le séparation de pouvoir am'zany izay ke le fantsarina lalam-panorenana e zay ataon'ny fitondram-panjakana ataon'ny filoha sy ny mpiara-miasa am'izay ke tsy mety e ary zay mahatonga ny solombavam-boaka zao zay tena hoe misaina sy manana personnalité faniry lasa mitrifana tezitra fa ansasa moa de mbola misonenako ihany ataovy ihany ny filanatonareo ry député IRT ho avy ke ny fifitianana e ho anareo zay mbola mieritreritra ny ratsaka mijery ny olona fa anareo de sady tsy teny tsy mba mikritika tsy mandray andraikitra tsy manampy ny vahoaka de inona normal ake zao raha aty amin'ny mpanohitra daholo asika mpanohitra daholo zao ny olona e mety heratsika daholo ny olona metsapy amintsika daholo ny olona aty amin'ny député team daholo zao ny olona no miantsampy na nisy ny élu team rehetra na ny maire eo na ny mpanolotsaina eo satria izahay no mihaino ny vahoaka ary samby joro miteny ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy vitany hoe miteny ny zavatra tsy mety any fa manoro ny zavatra zay tokony atao ka ampiko zany a ny olona zay voatendry tahaka atao de tokony fatarina any ny tantara ny faniry marina ny tenina teo anisan'ny tavidrana Apollo 21 io ramatoa io e ary tena ohatra hoe tsy manana kabary zany dirikabina président zany ke faniry manana kabary zany e mana expérience politique tena enjany zany e manana ny diplôma mari-pahaizany zany e zany tokony olona reconnu zany eto amin'ny firenena na reconnu international zany manana ny tena hoe tena kabary jerevika tamin'ny andron'ny filoravamana zany dirikabo zany ny présidence tamin'ny androny ratsiraka tamin'ny andron'ny filoha iendrajonary mampianana manana kabary zany fa inona iza ny anarany ty ary tamin'ny Apollo no ento de io dirikabo io ka zay ngely izy ianao raha dirikabo zany na tenao na ho minisy zany ianao na ho solombavam-boaka tokony olona efa fantatra aloha anao efa fantatra ny vahoaka ny zavatra nataonao olona populaire ianao olona mahay amanao hevitra ianao amin'ny resaka fantatry ny olona ianao amin'ny resaka politika toe-karena ny sosialy manana zay hoe traikefa zay ianao ara-politika efa fantatry hoe le anaranao ka voanomenao na voafity anao de vainao ay ihany iny e fa ty le dirikaby hatramin'izay teo zany na le ministra zay atao aty gouvernement ty eo vo hain'ny olona hoe oay izy io lasa ministra ona lasa dirikabo nefa tsy fantatra koa hoe taisa inona mba zavatra nataony teto amin'ny tany sy ny firenena raha misimisy ary mba hoe hainao de ministra efa teo no nesorina no tsy naomby de iny indray no naverina de zay zany ny zava-misy eto amin'ity tany sy ny fireneny ity faniry ka amiko zany matoa manoloolona isaky ny metsika dia tsy mahomby zany l'ekipa ny ekipa mahomby faniry dia tsovainy zay le fomba fiteny zay le fomba fiteny matoa zany ianao manolonolo gouvernement ta isaky metsika sy na mpiara-miasa aminao na dirikaby voavinana io e voavina koa ny taonao io e de tsy momba ianao zany ka zay ny teniko hoe aza ny mpiara-miasa aminao tsony tompoko ny soloana andre matoa filoha fa ianao sy ny prime ministre misy mimiala fa tsy tava voavoaka ntsony ny baolina am'izao fotoana zao efa kendarorika ny toe-karentsika efa mahatra fadiranovana ny vahoaka malagasy am'izao fotoana ny fanambarany député Toditsoa zaitro ny teo avy any amin'ilay falaisana ndraiky ny ACD2D etry misy fanjoiny le izy satria ianareo solomam-boaka de nametrako zava-dehibe an'le fanapaha-kevitry ny motion de censure zany hoe misy fitsabahana ndraikitra nataon'ny filohan'ny république ary misy fandikan-dalàna nataon'ireo mpikambana sasatsasany ao amin'ny braomaharitra zany teo aneviny anteny miaram-pirenena
dia tsy mifarinatreo le raharaha ary vao mainka l izy mafy am'izao fotoan'izao satria tonga tamin'ireny kabary ny filohan'ny antenimera-pirenena tonga tamin'ny fahasorenany député ananalalava député brinel moa zany efa hatramin'izay de efa napiseho an'izay fahasorenan'izay ihany ko ny amin'ny mpikambana sasatsasany anivon'ny mpanatanteraka adevitra be ary samy ao anaty mpitondra fanjakana ireo mifamialakaronareo mba tsy resahantsika zavatra hafa zany na izany naty zany izy député Totsoa Andriamampandry efa lasa lay rekety zany nataonareo solomamboka namohatrany lay tokony hoe fandraisana andraikitry ny ACC dia nanantona ny teny anivon'ny ACD2D de ny ACD2 nanao an'le délibération dia nametraka an'izay rekety zay na fitorina eny anivon'ny ACC tsara manko manamarika amintsika fa rekety izy rehefa eny anivony reny fitsarana ambony reny taky ny hoe ACC zany na haute cour de justice insisa fa tsy plainte akoriny zany fa rekety zany ka ny ao anatin'izay de hoe mijery ny inona moa zany le hoe fanarahana ny lalam-panorenana manontany ny ACC zany nanaraka lalam-panorenana ve iny fitsabahana ndraikitra nataon'ny filohan'ny republika iny sy re fandikan-dalàna nataon'ny braomaritra vitsivitsy teo anivon'ny antenimera-pirenena satria nisy fanambarana roa manko tamin'iny nivoaka député Totsoa ny 9 Desambra 2024 zany de zay zany no mila ny fankatoavan'ny ACC ny amin'ny hoe jerevo raha mifanaraka ny lalam-pandrenana ireny fanapahan-kevitra raisandreny fa iny ihany ko tonga de nangatahany teo anivon'ny ACDDD ny amin'ny hoe mangataka ny isiny zay empêchement définitif de filohan'ny république zay na hoe fampitsarana ny filohan'ny république amin'ny asan'izay de zay ny antony atongavako amin'ny adevitra satria sady miezaka ihany mampiditra an'izy député Totsoa hoe lasa compliqué les situations motion de censure ny tomboany kanefa tonga any amin'ny empêchement définitif izy am'izao fotoana zao de eny amboda zany zao maso mpanarabaovao rehetra député Totsoa ia tena marina zany ary test anankiray ty ho an'ny ACC alohan'ny anaovana ny fifidianana satria nahoana satria nisy olom-bavamboaka de nanaraka ny lalàna de manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ary nanaraka ny constitution hoe ao anatin'ny lalam-pandrenana mihitsy zany hoe zoan'ny solom-bavamboaka manao ny motion de censure rehefa hitany fahasambatavoaka baolina ny premier ministre sy ny gouvernement 105 sinkeny tao so lazana fa député tim député tinage 105 député tim ge 10 fa noho ny fiara-metana zany sy nahita hoe tena ka tsy naomby le izy ary tsarov fa ny heridinka iny tena nanoratra n'iny hoe zao tsy mety tena teneny daholo mihitsy hoe tsy misy zavatra mandeha am'izao sao e de io rehefa teneny teto fana hoe tsy azo annulena nge zany motion de censure zany satria efa notifiena ny premier ministre be ny gouvernement de zao zany zay dia nanatona zany ny solom-bavamboaka nanosiny satria zoan'ny solom-bavamboaka zany nresaka ny fampiresaka ary nampiseho proof tany amin'ny ACD dia resy lahatra zareo ary nandraita zareo tena tsy nanaraka ny lalana velona kosa nataon'ny pouvoir exécutif misy fitsapahana andraikitra ary mitombony nareo dia solom-bavamboaka 20 zay no nanosiny ary nanoratra ary resy lahatra zareo ary avy eo zareo ndry ny ACDD no nanao rekety tany amin'ny ACC zany satria noho n'izay hoe fitsapahana andraikitra zany oa le zay le hoe séparation de pouvoir rehefa hitondra firenena de tsy maintsy hainao zany hoe inona les 3 séparation de pouvoir inona ny andraikitsy ny fahefana tsiraray avy tokony tsy fampijabaka mihitsy zany io fiaina zany zao ny fipetra tamin'iny hoe tsy zoan'ny filoham-pirenena mihitsy no hiteny hoe annulé io motion de censure hitsabaka ny andraikitry ny any amin'ny pouvoir législatif ary tsy bureau permanent vitsivitsy no asaina terena anaosiny eo ka ho annulé eo zany le motion de censure tsy afaka atao mihitsy zany zay zany de afaka anaovana motion d'empêchement ny filoham-pirenena ny faharoa koa nge dia ny filoham-pirenena nge vo notifie ny premier ministre dia natsony tany amin'ny QG
eny amin'ny arena zay fivoriana politika ny tsolombavam-boaka rehetra IRT na me consigne politique izy sy instruction politique izy mana feo an'izany zay vanery na SMS io na feo na inona no tiany teo amin'ny tsolombavam-boaka IRT instruction proof zay hoe annulé io ary tsy azonareo atao io zay nanaovana tsinitsinina mihitsy moa ny filohan'ny antemera-pirenena teo maso andreo solombomboaka namana sy mpiara-miasa nalatra dranomaso azy mafy gna zany nefa ianao teo name instruction hoe ataovy le izy rehefa tetra zany le olona hafa zay mibaiko an'ity afireneny ity de mihembotra indray ianao zay zany de nisan'ny proof faharo motion de censure zay motion d'empêchement koa azafady zay tokony efa natao efa elange tady dio fa tsika tanalana lalam-pandrena no mifeny firenena anankiray tsy afaka manova litera na rairy ianao na ary novainao anatina lalam-pandrena na fa de tsy azo atao raha tsy mandalo référendum tsy maintsy arahana antsipriana io fa izao io fanovana ny chef de région gouverneur io nge faniry fantsana lalam-pandrenana e ary vo maika menao andraikitra be da be fahefana be da be le gouverneur rehefa voanomboka tamin'io de tokony nandraindraikitra ny HCC tokony efa nisy ny motion d'empêchement ny filoham-pirenena tsy latsaky ny telo zany zay faniry ny porofo afahana ary tena porofo mitohaka ny tendany hoe azo atao tsara no manao ny motion d'empêchement ny filoham-pirenena sationana zay mbola besaka ny fanararany dalàna misy teto amin'ny tany sy ny firenena zay natao zao fitondrana zao fa iny ny sationany anankiray iny afahana ary miaraka amin'ny porofo misy nalefa nay sy ny HCDDED any amin'ny HCC de huit eo zany fa zay de araka ary mailala nge zay matoa zay solombavamboaka tompoko de ny asan'ny solombavavoaka de manao lalàna e voafeanay zany lalàna zany zay no manao an'io zay no mandany lalàna miady hevitra amin'ny resaka lalàna asan'ny solombavamboaka zany nanaraka ny lalàna zay efa ny ampiratana ny HCC zany de huit eo zany fa raha mbola iteny indray ny HCC vo ray fa tsy mitombona faniry ka tsy tsy niaja ny siasiny zay reketsy zay natao zay tokony andehana ny motion de censure sy anonganana anaovana ny motion d'empêchement ny filoha zay tsy naraka ny lalam-pandrenana dia tsisy atoky an'io HCC io tsony vo mainka io tsy atoky izana zany a amin'ny fifidianana testa ho azo a io sofa nisy an'io a faniry ahafatsika mievalue ary ho hitantsika rehetra rehetreto vahoaka malagasy ny comité international ny société civile hoe atraiza ny fetra ary atraiza ny fahasahin'ny HCC manara-dalàna fa mbola pouvoir exécutif koa ve no mijabaka sy mibaiko ny HCC ho hitantsika tsy hoena zany fanan'izany ary mety ho tarataratra le endriky le fifidianana ho avy zay le andraikitry teo ny HCC ho taratra zay le testa ao aty test test ty de huit eo zany zay ataonareo zany a ao anatin'zay raha ohatra moa izy ara-pahasoraba tsara raha tena hoe olona lalàna izy ka nanaraka ny tena hoe logika sy ny lalàna de manaiky izy fa miala amin'ny toerany ny filoham-pirenena faniry ao anatin'izay ka dia any amin'ny HCC zany zao no mason'izao tontolo zao de huit eo zany hoe olona ray ve zany no hibaiko anareo savy anareo zany a tsy hoambany lalàna koa zany nareo fa miseho azo ambony lalàna nefa anatina firenena de mitovy daholo ny lalàna de huit eo zany a ny fanapa-kevitra zay ataony faniry fa fanapa-kevitra zay ataony eo de tsarova ve fa tena misy manana akony lehibe zay fanapa-kevitra ataony eo a dia anaovany ny tantara ary isy fiatraikiny eto amin'ny tany sy ny firenena ny décision ho raisin'ny HCC indrindra raha sanatry ka de hoe voaray fa tsy mitombona zany a no nataony solombavavoaka sy ny HCDDED de eo mpiandrasana azy tsika satria vaovao lehibe misy ity vaovao ny resantsika ity zany satria tena fampiatonana filoham-pirenena amin'ny asany zany no andrasany rehetra zany raha lay fombafomba satria enina amin'ny telopolo pejy lay reketra zay napetraky ny HCDDED zany lasany mavety de mavety ary
misy faneho-kevitra ngeza be mihitsiny a tena ino moa zany fandalinana araky ny lalàna ngeza be de hoy za hoe angamba tsy niavin'ny ACC zany ary angamba everina fa pahay lalàna nandinika tsara ary manana an'izay tena ambarany eo anatrehan'ny lalàna zay no nitondra zany le ketra zany fa tsy de tena hoe tsisy dikany akory zay kely le nambara ny filoha Marc Ravalomanina firy ny fitorinana napetraka tamin'ny 2014 hatry miverina kely am'izay ary misy tena pahay lalàna maro be tao anatin'ilay pahay lalàna ny antokotiky Madagasikara kanefa de zao ao anatin'ireo de hoe azo raisina fa tsy mitombona de enga aneka tsy iverina tsony zany voambolany azo raisina fa tsy mitombony zany satria tena ekinan'ny am-pirenena zao lafin-javatra resantsika zao etona sika tonga de hiditra avy hatrany a député Todsoa satria efa miresaka ny CENI am'izao fotoana zao momba n'ilay fanentanana momba ny lisam-pifidianana de isaorana ny mpanao gazety ny MBS satria tena tsikaraka vaovao mihitsy ny mpanao gazety ny MBS de nanantona ny mpampakateny eo anivon'ny CENI zany Andriamatoa Andriamartafika Soava de ananontany hoe aiza moa zany ny situation azo resana mikasika ity resaka hoe fanisana mpifidy satria eo amin'ny telo hoe tsy folo tapitrisa izao 10,300,000 électeurs zany zao no recensé ao anatin'ilay fanavozana tanteraka iny fotony tsika manko mampirisika an'io satria sosiadidy no mifidy ka alolo averintsika vetivety faly ilay fizaram-baovao zay nataon'ny mpanao gazety ny MBS omaly de verina ny député Todsoa tsika satria misy afatra lehibe ary misy endrika fandalinana ihany keo ifampizarana amin'ny mpanaraka amin'ny miara-manonja sy ny vaoka zay mandray an'ireo fanazava-kevitra etontsika amin'ity fandarana ity 7,3 sy folo tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy raha ny antotanisa voarain'ny CENI ny faran'ny volana febroary ny mahagaga de ny olo-pirenena eto Antananarivo renivohitra indray no marisarisa isoratra anarana raha noharina tamin'ireo district izay everina ho tena lavitra ny renivohitra raha nitatitra nataon'ny CENI dia misy district folo zany no sokajinay am'ireo le folo reo farany Beroro zany ny farany latsaka anina mbola tratraorina dia Antananarivo faharoa Antananarivo fahaefatra Toliary renivohitra Antananarivo fahaenina Antananarivo fahatelo Antsirabe voalohany Iosy Morondava Antananarivo voalohany ny fitany sako azy ireo arakaraky ny fahakelezan'ny sambany voasoratra indrindra de miakatra de ny tsara anina nefa tovitovy am'izay koa ny fomba tany sako azy zany hoe avany amin'ny tsara anina tsika midina amin'ny folo Befandrina Avaratra Midongy Atsimo Anosy Beanala Bekilya Manja Mandritsara Sainte Marie Yakoro Benenitra ary Kandreo zay ndray le tsara indrindra anisan'ny boriboritany marisarisa amin'ny fisoratana anarana anatin'ny lisitra mpifidy io ny boriboritany fahenina nambarany solombavam-baoka voafidy tamin'ny anaran'ny antokotim tao anatin'ity boriboritany ity fa misy kajikajy politika maloto ataon'ny sefokotany sy ireo mpanisa mpifidy satria ireo olon-tim de tingany izy ireo fotsiny de afananina mihitsy hoe ze olona hoe tim na sympathisant hoe ifidy tim dia dinganny tompona ndraikitra reny agent recenseur reny miaraka amin'ny fokotany zay miteny hoe aza makato ianareo ao anatin'izay ary tsy ambobonarina rery fa jerevitsika nge tena hoe miena mihitsy izany fisoatana anarana zany ny mpifidy rehefa hoe any amin'ny faritra zay hita fa tena hoe mpifidy any filoha Ravalomanana fa jereo nge any ambanivohitra be any ndray hoe lasa besaka ny olona misoratra anarana ao anatin'izay za zany no midika fa misy zavatra tokony arindra ao misy tsy milamina ny fomba fiasa ary zay nge no angatahana an'le hoe mangarary marina fa efa misy ny ezaka lehibe zao zay ataon'ny ny tim zao zay manentana ny olona rehetra zany am'izao fotoana zao hoe aloto mihitsy sika manantona ny fokotany mijery ny anarantsika zany ary io ny nangatahana ihany keo hoe mba sy ho mangarara izy mba hisoratra eny amin'ny rindrina mba ho hitan'ny olona eny amin'ny bropokotany sy bropokazakana maro samihafa hoe izavy ny olona misoratra anarana anatin'ity iafokotany ity ary io raha mijeritsika région Kanalamanga ny fara any Masenga
any amin'ny tamatavy betabe zay misy fatrefa hitany zareo ny anetoly ary atapy-tanàna zay hita hoe betabe zany ny mpifidy flora valomanana sy ny tima sy ny fanorana de atao vitsy misy zany le izy fa le ny ambanivohitra be any andray lasa betsaka zany no misoratra anarana satria any zany le tena atao le fangalarabato zany ao anatin'zay eto de mbola manitana trano foana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy maintsy isy ny fividianana amin'ny teto anty fa aloha koa isika manoratra ny anarantsika ao anatin'izay aza manana hiatsony zany tsika hoe ahoana ny alabato fa io a efa manao zay mety ny mpitarika ty amin'ny fanoerana ny société civile ny comité international mba ho lalao madio mba ho fividianana mangarara zany a no atao amin'ny teto anty fa miankina amintsika vahoaka fandraisana ndraiky sa tsika vahoaka koa zany le izy mba miara misalahy koa zany ny vahoaka hoe rehefa voasoratra anarany tsika miaraka keo daholo tsika de avao am'izay tsika miara-metana am'izay tsika amin'ny andro maso pokony olona rehetra zay atao na aloha fifidianana io na mandritra ny fifidianana io na aorina ny fifidianana ny aika any koa androandry ny mpampiaka-teny ny seni fa tena anjara ndraikitry ny ankolafika rehetra eto Madagasikara ny manentana ny mpifidy isoratra anarana anatin'ny lesy-pifidianana indrindra amin'izao fanavoazana tanteraka ny lesitry mpifidy izao de ny refonte moa na ty fanavoazana tanteraka ny lisitry mpifidy raha tsika malala fa asa iombonany rehetra io rehetra am'izany tsisy akanavaka mihitsy manomboka amin'ny olo-pirenena tsotra ny firaisamam-pirenena mpisehatra politika ny rafi-pitantanana raha isan'ambaratonga de isy a ny fiarahana manentana amin'ny ohatra hoe any anivon'ny district any a ny tompona raiky ny fanabiazana raha manana fitaovana hoentina manafaingana ny fanatanterahana zay na fanentanana toraka zany koa ny rafitra momba ny fahasalamana ohatra reny médecin inspecteur salamana misy fiara ny ohatra ka ino no azo ampiasaina mitondra an'le karine ohatra zany tsy manalokaloka na manelingelona ny antsona hoe fahaleovantenany seny mihitsy zany fa lalàna ny mamaritra an'le hoe iombonany rehetra ny asa fanavaozana tanteraka ny listipide na ny refonte dia etsehana daholo zany ny ratsy mangaikarehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena fantatra fa hitsahatra vonjimaika amin'ny folo aprily ho avy zao ny fanisana mpividy io ary miatso ny ankolafika rehetra sy ny olo-pirenena tsy ankanavaka ny seni ho avy hitsirika io lesy-pifidianana vita vonjimaika io mba ahafahana manala ireo olona efa maty na ny findramonina ao anaty fokotany iray kanefa mbola voasoratra anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana zay namana fala somary alatsao kely fa le retour zay fa député Todso iny izy zany amin'ny akabeany ny lafin'ny fifidianana voatonona atao boribory tamin'ny fahenina hoe ambany indrindra e fa any amin'ilay e tsara indrindra zany le tena ambony le mazoto misoratra anarana de enotsika tsara nge beroro midongy atsimo anosy be anala manja iakora benenitra kandreo sainte marie any an'le saridalana ny akamarony any an'le tena tsy takabasy rehefa misy manko manany any any affectation disciplinaire de alefako any kandreo la alefako any vondrozy la alefako any midongy atsimo la alefako any benenitra alefako any beroro fa any am'le saridalana sady tena azo lazaina hoe tena sahirana mihitsiny ambony be plus de 85 90 misy ara 100% ny tany fisoratana anarana mila mailo atsika fa eto manodidina anatanina rivo indray député Todso anisan'za boribory tany fahenina voalaza ho fahambany tsara ihany tondra ny fanamarinana zay député Todso na de fanetinao tao anatin'ilay fampalalamba-vao iny ara ya tsara mihitsy ny ifampiresahana ny vahoaka ika malagasy ohatran'izao e ary marina ny ika voalazanonao teo e tena hoe izy ao anatin'le seni le mpampaika-teny mihitsy a no tena lizy asa koa izy na kopikopony marina na faniry mety betibe ngamaniny raha tsy ho voaroaka indray nga hoe satria zay le hoe rehefa manao ny tsy mety de marina tsy maintsy hipotra e sofa teny de zao izy de ny teny hoe reto no anisan'ny miakatra indrindra ny fisoatana anarana de jerefitsika teo nge benenitra midongy atsimo le diatsika lavitra indrindra le raha tsy lalana ny votre formation ny information azon'ny olona anke zara fa misy information nkely lalana tapaka ndre zao tsy misy
nefa ny olona eto tanina revohatra ny olona eto amin'ny tanina na debeke bien informé amin'ny resaka sensibilisation sy ny mobilisation raha oharina amin'ny olona any amin'ny distrika hoe alavitra be any e de ny eto indray ve lasa vitsy zany a no misoratra anarana noho ny any amin'ny distrika zay lavitra lalana mamotaka mbola mepita rano ny cyclone tonga rano miakatra ny voay de mino vetsika fa hoe am'izao fotoana zao mbola volana mars tsika février marsa de fa hoe ambony be sahady ny taux de participation ny fisoatananarana fa ty amin'ny tanan-dehibe zay ny voatonony teo dia mbola vitsy zany le izy zay zany hoe misy zavatra tsy normal zany eto ianao azonao daholo vetivety ny information ny communication ny fanetana akaiky kokoa akaiky information kokoa zany le olona ary tena anisany mbola faharoa mahagaga sy matalanjona am'izay faniry dia matoa reo distrika any am'ireo atao hoe zone enclavé reo natao betsaka any natao le fanotokodonana ny vato ary ny eto amin'ny zay distrika zay voatonona teo anisan'zany ny boribory tany fahenina zay misy any tenako zany dia fantatra zareo fa fiaifin'ny tima nge zany ambo manariny zany zany sixième arrondissement zany raha ndeha mbako ny lohany ary tsy arisy tim zany ianao raha mbola ao ambo manarina atramina timma ny tim roapolo taona zay nisy ny tim faniry écrasé daholo na fividanana filoham-pirenena io na ny be ny tanàna io na ny solombavy miboaka faran'izay nisy antenanay raiky am'y telopolo foko tany tao raiky am'y telopolo amy raiky am'y telopolo nke nandresy ny tenako e de fantatra zareo zany fitiavan'ny olona ny filora valomanana sy ny tim zany a sy ny mpitarika tim ao ambo manarina dia efa fantatra inge zany de dinganina satria nanazo baiko avy any amin'ny tompona andraikitra ny sefo afoko tany dia reo indray a manome baiko ny agent recenseur rehefa hoe tokantrano ka misy tim satria eo amin'natin'ny afoko tany ke mifankalalala daholo e na ny olona mpanohana tim sy mpanohana filora valomanina de dinganina le izy zay nge le izy e de tsy manao dia tsy sokatana zany a le mombomba an'le olona ao anatina lisy mpifidianana ary tsy ambo manarina rereo fa zay jerevantsika fa zay disrika sy faritra tena hoe be mpifidy ny filora valomanana atram'izay sy ny tim de atao vitsanisa daholy ny misoratra anarana efa hita nge le zavatra le magoy e le amikimaky ny ataonareo e ka eto zany a dia rehefa manao stratégie tsika vahoaka tsisy aresy herim-bahoaka zany eo tsisy maintsy tsika vahoaka fa fanangatahana amitsika dia miara-manandray ndraiky tsika ry vahoaka malagasy tsy hakanavaka soraty daholy ny anaratsika andao tsika ireo teneno ny havana ao atokantrano na ny zanaka na ny zoko na ny dada na ny mama na ny kozay na ny kozina na namana rehetrarehetra satria adidy masiny zany vato rainge anovan'ny fiainatsika anovan'ny fiainan'ity firenetsika ty e de andeotsika ifanetana isoratra anarana efa misy stratégie ho ataotsika am'ty niny boriboritany fahenina manokana zany a akoatra nefa manao tsika hatram'izao dia ho amafisitsika ary hoatsaraitsika zany a mba hisoratra anarana daholo zany ny olona ao anatin'izay rehefa misoratra anarana itsika vita somatsara zay dia hitatsika am'izay a ny stratégie zay tokony atao a erovantsika amin'ny vatotsika zay fa ireo tsy mandeha lalana tsony reo efa fantatsika daholy ny zavatra tsy mety ataon'ireo amin'ny famotokotenana ny vatotsika fa ny angavina amitsika zany am'izao dia andao misoratra daholo tsika somary makivikivy ny olona ko nke faniry raha oharina tamin'ny fifidianana maro samihafa e betsaka ny olona nikivy tamin'ny 2018 reny satria raha ny compétence ke efa mitena zany e na ny vice président syny teo reo hoe filora valomanana ny lany e de kivy ny olona hoe alabato foana hoe zany ny enanao anatin'le izy am'ty ndray mitoraka ty dia tsy avelatsika ntsony anjaka ny ratsy anjaka ny alabato anaovantsika andromaso bokon'olona io na ny alohany ny fifidianana mandritrany ny fifidianana arorinan'ny fifidianana tsy afa mikofoka ntsony reo
hoaratsika maso zany zay fa sao zany de efa hita mihitsy zany le zavatra atao hoe aty amin'ny distrika tanàn-dehibe indray ve no vitsy no misy rosanarana no any amin'ny distrika lavidalana zone enclavé rasinarana faniry na communication ifampiatsoana ary faniry manahirana de impossible ave zany kefa fantatra hoa le zavatra ho ataonareo ary tsika koa efa miomana am'zany azakitsika am'ty fa zay zany aloha ny angatana amitsika am'ty etape voalohany ty ry vahoaka malagasy rehetrarehetra andao isorasanara ataontsika maximum mihitsy ny taux de participation am'ty rehefa mipetraka izay eo am'izay tsika efa manao skadezitsika zao fa eo am'izay tsika sady manamafy izay alabato zay ny société civile efa anao ny azy izy anara-maso tsara an'izay eo koa ny comité international zay ke mahatonga ny comité international atreto faniry tsy mahatoky an'ireo tsy mahatoky ny fitondrany zay mahatonga andreo tsy manome vola anampiana ny senie nazo fanakitsika faniratra am'izay ary vola be satria fatana fa tsy misy mangararo misy zavatra hafahafa ao tokony ho tonga saina ke am'izao ny mpitondra zay no nataontsika hoe raha vahoana io senio aloha de amboarina ny fomba fiasa de ho hitantsika koa ny ACC am'ty valiny ty le requête zay nataon'ny sombaviboaka sy noentin'ny ACDD sy nataon'ny ACDD ty ka zay zany dia anaovako antso androany fa io zany de tena hoe za manokana zany voakasakisy fa de tonga de haiko le izy hoe efa fantatra mihitsy fa iambo manarina de tena atahorana mihitsy satria anao tena hoe maximum devoi foana ny team ao ny flora valomana anao de tonga an'izay daholo fa efa misy ny tetika matipaika zany atao am'izay tena miantso ny vahoaka zany am'izao irohatra am'izay tsika isoratra anarana fa tsy rehefa tsinga eo zao hoe raha ny fianaratsoa anao ambonivohatra masenga diego toliara tamatavy na ny distrika rehetra de zay tena hoe manohana sy tena hoe azahoan'ny flora famana vaty be lera zany de ireo no atao ao anatin'izay koa dia ry vahoaka alohantsika zany iarisa-lahy am'ty indray mitoraka ity alovan'ny fiainatsika io ary averika hoe vato ray fidindafo ka dia misy kamano tena fa anaraka ny toromarika rehetra ny vahoaka de vahoaka endry faniry satria tsika nge raha miresaka eny an-dalambe anaty busy any atsana ny tanàna mikakaika daholy na ny fidy any zareo nge zao efa mivadika daholy efa tsisy tsy mikaiky am'izao efa anovan'ny penjy ny vahoaka am'izao fotoana zao ka ny fiara-miasa zany zao dia tsy maintsy misy zay fiara-miasa zay aza ilikiliky alao anetana daholy ny olona rehetrarehetra hatramin'ny fiangonana zao de anaovana antso hoe toizo le izy na fiangonana izy na zokony na zandra fiangonana koa zany dia tompona andraikitra satria fanabeazana vahoaka ny mifidy satria adidy sy andraikitra zany ka rehefa misy zany ny fitaovavavaha na lahady io na zay manao asabotsy io de tokony misy koa zany ny fiara-miasa amin'ny fiangonana mba milaza zany mba manetana ny vahoaka an'Andriamanitra zay mpiangona ao aminy mba hisoratra anarana amin'ny lisy-pifidianana ohatry ny ataon'ny société civile am'izao sy ny mpanao iapolitika am'izao efa misy mo fiangonana zay manao lisy zay isorana fa fiangonana hafa zany zay mbola tsy manao an'izay de adiditsika fiangonana zay satria mpanabe koa nge ny fiangonana de adidin'ny fiangonana zany no manetana am'izay hoe fisaotana anarana zay ho amin'ny lisy-pifidianana ary adidin'ny fiangonana ihany koa no manosika ny vahoaka manetana ny vahoaka mba hifidy ny vahoaka zany ao anatin'izay faniry eny ary akoatra ny boribory tamin'ny fahina boribory tamin'ny faharoa sy fahaefatra ihany ko zany dia mila miazakazaka tsika ato anatin'le fiefin'ny président Marc Ravalomanana manana daholo ny ahitantsika an'izany rehetrarehetra zany de mila miazakazaka tsika maromaro izy ao fa ho resahiko eo rehefa avy eo amarana atsika azy ny TFM teny tsotra foy sady mazava député toditsoana ny voana résultat zany amina programme na lafiny zavatra maro samihafa dia ny fomba famantarana ny vokatra zay zany tena hitondrantsika n'lay TFM am'ty angataham-panazavana aminao ao anatin'lay hoe 10 minitra ny député toditsoa zay vidin-dafo
ary anokanana fotoana maromaro mihitsy ny siansa rehefa miaino amin'ny alafinjavatra ohatran'izao fa eto izy mahimaimpona député Totosoa. Ya hoe misy karazany firy ny voana résultat zany amin'ny akapobeny a na amin'ny resaka projet io a na programme io a na politique io ny programme ao zany de fitambaranana projet natao hoe programme ary fitambaranana programme zany hoe ensemble de programme ndray manome ny atao hoe politique na politique ya publique. Ny voana résultat de misy anankitelo. Ny voalohany a dia misy ny atao hoe impact. Impact zany dia résultat à long terme de impact ny anarany. Fa ny anakabatsahan'ny olona zany rehefa miresaka hoe nanona ny impact le zavatra nataontsika ry faniry zay daholo zany ny olona nefa mila lavitra zay zany a manomboka zao tsika zany rehefa hoe impact izy a de misy vokatra izy zay fa à long terme lavitrezaka zany le izy ohatra tonga de miaraka amin'ny ohatra anakiraitsika ohatra hoe fanovana changement na condition de vie na olona na changement d'état zany zao ela zany anovany faripainan'ny olona zany zany ianao ny condition de vie ny olona tsy vita androany zany narapitso na afaka pitso zay zany zao a de atao hoe impact ny voana résultat voalohany zay. Ny faharoa faniry dia misy ny atao hoe résultat intermédiaire na ny anarany effet zany ny filazana azy rehefa ny vokatra zany a zay hoe moyen terme zay zany a ny filazana azy ohatra kaiky ny fanovanany comportement atsika changement de comportement na changement de pratique na ny fomba fanao ny fomba fanaonao zany a raha misy zavatra mahazatra anao ohatra andavanandro dia iny foana ny habitude anao no ny fanaonao tsy afaka anio de anio koa iny na ampitso de ampitso zany iny fa mila fotoana manaran'zay raha tena mpisotro toka isan'andro anao faniry hoe misotro foana zao ny maraina atoandro ariva na mihina tsaky foana anao maraina atao na mifoka sigara tsy afaka ioneo iny zay le hoe changement de comportement mila fitoana zany à moyen terme zay zao de anisany ohatra atao hoe effet ary ny farany ny voafatelo amina na vokatra zavatra zany na résultat zany a dia misy ny atao hoe résultat immédiat ny anaran'izay de hoe opérationnel iny ndray zany dia changement fanovana azonao zany a ao anatina fitoana fohy na hoe à court terme zany a iny zavatra iny ohatra hoe formation zany zao ataonao raha tsy mahay comptabilité anao faniry dia mianatra ianao 15 jours na herinandro de mahay ianao avy eo ao anatin'le izy zany hoe raha misy kapaopy eo simba ka maka plombier anao a dia vita ioneo zany zany paopy zay simba zay izay zany raha fitinana foy a ny nivoana résultat de misy zany ny atao hoe impact résultat fokany lavitresaka misy ny atao hoe effet à moyen terme ary misy ny atao hoe opérationnel na résultat ioneo na hoe immédiat anatin'ny fotoana foy de zao isika moa zany betsaka ny zavatra oratovintsika fa eto aloha député Totosoa mamarana fa raha alina ndray tsika dia anaraka mivatana ny député Totosoa ao anatin'ny fandarana invité du jour ny fahita lavitra Real TV zany de député Totosoa Andriamampandry izy no vahin'ny fandaranao zany député Totosoa zany hitondra fanehoan-kevitra de hitantsika am'izao hoe iresadresaka mahakasika amin'ny politika sy ny raha mafana ny toe-karena sy ny sosialy ary ny boribory tamin'ny fahaenina de zay ngamba ny namarana anazy député Totosoa ifantoka any amin'ny Real TV indray zany manonona an'ilay fahita lavitra tsy miankantsika satria andrainao zany no resaka raha-pirenena bevata zay tsy vitantsika eto hoentinao amin'ny fomba hafa indray ihany ya dia maro zay tenao zay a ny tenako moa dia tsy mialonjafy fa na iza miantso a na iza miantso a dia tonga foana ny tenako tamin'ny tapobabolana zao a natson'ny TVM ya tevitra de tonga ny tenako zay mahika malagasy atsika na iza izy na iza zany a
ka ifampiresaka ka asoa ny firenena de avonina foana ny tenako a hitondra ny anjara brika amin'ny fomba fijery eto amin'ny firenena ary vonina ame sosikevitra na amin'ny raharaha politika io na ny toekarena io na sosialy io a na fifandraisana iraisam-pirenena io a ary manana teny zay olazaina momba izay foana zany isika na ny kritika constructif io na ny vahaolana zay tokony atao zany a ho an'ny tany sy ny firenena ary zay zany tsika le hoe ho atsika tanora zany ny faniry am'zao fotoana zao a de zay le pratika politika zay zany a no mila tena hoe oetitsika hoe mila miresaka amin'ny olona rehetra mandao politika mila miady hevitra tsy ny olona no aratsiana fa tsika mantsy na ny ao anatiny na ny ivelany de mifanaratsy foana rehefa misy hevitra tsy mitovy ny hevitra no tsy mitovy amin'ny maha-olombelona tsy tokony fanaratsy tsika ary zay zany a zay fanaovana politika fanaratsiana olona zay no zavatra manimba ary zavatra mahatonga ny olona olo eo politika zany ao anatin'le izy a fa ny hevitra ny miady ary ny hevitra no atao mafana ary sosikevitra no entina zany a anatsarana ny fiainatsika de ho atsika zany a zay liana anaraka dia ralina ho nasaindrareo zany ao amin'ny realina tv ny tenako a hitondra zany a zay fomba fijery ny raharaha-pirenena amin'ny akabeny eto amin'ny tany sy ny firenena koa dia misaotratsika rehetra nanaraka ny miara-manonja mbs ary fantatra fa manaraka foana ianareo a mbola misy namana ao arinao a koa dia mirary sosiny tsara ho atsika vahoaka malagasy rehetra misaotra tompola mankasitraka tompoko vavy eny ary de makasitraka ny solombamboaka totso andrimampiandro isika di député bogosy zay niaraka tamintsika teo zany de omendala ny député bogosy satria mbola ndeha ampianatra de anao ny préparation samihafa ihany ko zany am'izay hoe fa nehoikevitra anatin'ny raha mafana ny resaka fifidianana sy ny tontolo ara-sosialy de ny zava-misy eny amboribory-tany fahenina dia iresaka am'izay député totso etona de mbola manentana atsika hatrany ho anareo eny ambohitry manjaka eny ambotry manjaka zany a satria de etsika ny comité mambotry manjaka ao anatin'izay fihetsehany comité manambotry manjaka zay dia fokotany marobe roapolo mahery ny fokotany zay hiatrika an'le fionana sady fampiarabana tratrany taona misy assemblée générale atao ao a de misy fanentanana ho an'ny fidirana ao anatin'ny lisitry mifidy ao amin'ny espace 3 fily izay araky nambarany solombamboaka mambrabendrina de anao fionandehibe zany ho an'ny antokotiky Madagasikara commune Ambohitry Manjaka de tonga afa maro isika raha-pitso manomboka ny valora maraina de efa hainy daholo tsika tena manao bobaka be mihitsiny satria sady fampiaraba no ivory no andeha zay fanentanana izay zany a de efa ho avy eny ihany ko ny distime de surprise ihany ko moa zany mazava ho azy fa de etano apitapitao ho atsika manana an'ilay mpikatroka ty meny Ambotry Manjaka zany de apitapitao zany ho azy ireo zay programme rapitso eny amin'ny espace 3 fille fekarana zay fantatry ny rehetra zany toerana zany de tonga de resao am'ireo namatsika eny Ambotry Manjaka zany zay vaovao zay ho an'ny rapitso fionandehibe ho an'ny antoko tiako Madagasikara de ho an'ny Ambohitra Atrimo zay ihany ko tsafilo de Ambohitra Atrimo ihany ko Ambohitra Atrimo mihitsy amin'ny alahady zao mbola anatin'ny fifampiarabana ihany sy mifanentanana ho anatin'izay resaka lisy-pifidianana zay efa eto akaiko eto indray ary be mananjara riny de hitondra indray ny vahiny manaraka sy ny adevitra indray fampiresana ndao indray ary rina eny ary isoratsika namana faniry ny eo ihany ko ny député Totsoa zay nitondra fanazavana teo toy ihany ny fandaratsika ny tantsaha indray no hiakatra eto ry tantsaha viany amin'ny faritra aparafaravolo tanambao sy ny sisa rehetrarehetra iny zany dia hitondra ny fanazavana sy ny zavatra tsara ho fantatra anisan'izany ohatra ny amin'ny hoe nisy taona ny filohan'ny repoblika nandeha tany ampitandrefana iny mora rano krome iny zany de tonga ny olona tonga ny lehiben'ny sefokotany sy ny sisa de nisy fizarana moto isan-karazany de hoe ho an'ny be ny tanàna sy ohatran'izany manahirana nefa de hoe efa misy be ny tanàna lany datiko ahoana mbola mahazo moto ihany sisy inona ny ao ambadika ilay fizarana moto hatramin'izay to tsisy fizarana moto fa efa kaiky ve mififidianana efa mikropaka sa mipanika ny any ananina de tonga daholo ty rehetrarehetra ty aloha mihitsy ny avy any toerana no hitantarany zava-misy fahalmerabanao Andriamato Raexa zay moa fahalalànanao zany ndao ary
ia de misaotra ry fary miara aba zokorina rahabe mananjara dia fary miara aba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka an'izao fandarana zao ny voalohany teny dia misaotra an'andriamanitra lehibe sika mianakavy satria nomeny tombonandro maromaro nareo olona zay maniry de mba ho tonga am'izao sy hiatrika an'izao fanarana an'izao antenina zao zokorina be mananjara nefa noho ny fitondran'andriamanitra zany a de indrisy fa efafa nantsonydray nody any aminy ny faharoa manarak'izay dia manao kopakopatanana angamba satria zay ny fangatany maro eo ianareo gasy zay mipetraka ny ivelany a mipeta-dranomasiny a miaraba anareo a kopakopatanana ho anareo iengany mba ho ambininy amin'ny atao am'izany any an-tany lavitra any ny sika eto Madagasikara dia arabaina ihany koa ny sika vahoaka rehetra manerana ny faritra 3 fa misy ihany ireo fianakaviana namana sy tapaka indrindrandrindra ireo mpiaramianatra any amin'ny faritra maro samihafa dia mangataka an'izay kokoa zay a dia kopakopatanana ho anareo rehetra reny fa tsy voatanisa anarana ary eto dia manararoatra satria zay moa ny ananana an'ireo taranaka reo zokorina izy evatra am'rahavavy any ankatso a zay mianatra tsara toizy tsara ny fianarana ao i Saloia, i Joeline, i Tsotsoa, Rosaline dia toizy tsara ny fianarana kokoa anareo a zay mianatra ny ankatso any ny manaraka dia satria manararoatra amina fotoana ohatran'izao a eo ianareo fianakaviana rehetra any Ambodidabo Tanambe a ianareo mpanao rami ao amin'ny Zokofin ao a zay manaraka antsika mieny tsara ry zalahy zokorina rahabe mananjara am'izao fotoana zao a ao ny ao an-Tanambe a madama be sakafo ambalavary nangataka kopakopatanana manokana averina eto ianareo taxi bisikileta tsy ankanavaka taxi moto napitatsinana le retsy napitandrefana dia miaraba anareo a tratran'izao fanarana mivantana satria ery zalahy reo zany zokorina na any amin'ny bisikileta na any amin'ny moto a de efa misy radio kely spesial entina ianona miara-manonja fotsiny zany iny radio kely iny a ka de kopakopatanana retsy ho anareo fa de napitako zay afatra zay eo koa ianareo mpivaridamba mpivarikena ao Antanambe a ka mpivaritra kafe somofo a sy ny sisa kopakopatanana manokana ho an'ny docteur Brice zay mitarika ny RMDM sy ny Tiko Madagasikara rectime any Andilamena any a kopakopatanana zokolafa de mahereza amin'ny andraikitra sy adidy a zay apetraka ho amin'ny tenanao zay angamba ny fampiarabana zokorina satria ny fotoana voafetra ihany fa dia zay tsy voatanisa manaraka indray fa dia kopakopatanana ho antsika vahoaka malagasy rehetra kopakopatanana zany ho an'ny rehetrarehetra ny tanàna rehetrarehetra any eny ary nanona ny akon'ny fandalovan'ny filoham-pirenena satria misy communication be deaibe mitosaka mankany amin'ny olona de fa misy ihany koa ny zavatra hitanareo zany tonga de omenanao sehatra ya misaotra zokorina nanome an'izay toromarika sy ny zavatra nisy tany Antsianaka zay marina tokoa fa nisy ny fandalovan'ny filohan'ny republika tany amin'ny commune Moranicrom zany hoe io moa zany no fitsidiana vahoaka ny fotony manoloana an'izay zavatra zay nefa misy ihany ny en-tant-que ray aman-dreny ny firenena zay a misy ny fampanantenana maro samihafa ary misy ny fizarana zavatra maro samihafa ary ny voaresaka atao moa zany zokorina de satria ray aman-dreny firenena no miteny hoe zany arain'ny 3 zany 20 kilometatra ny alavany a mampitoy ny Vodiala sy Vohitraivo zay ny atao hoe RN3 zany mbola mitoy izy iny a eo Vohitraivo ohatrany Andilamena iny moa dia zany Vohitraivo Andilamena zany a tamin'ny 2006 nanao farany zany hoe tamin'ny filora valomanana zay mbola teo am-pierinasa tamin'ny alalan'ny tompoko lazaka sy la tadity zavatra nisy zany mitokana zany lalana zany a nanaovana rally bisikileta sy rally moto tam'izany fotoana zany afaka nampiasaina tsara tam'izany fa mizivezena zany ary zao ahoana RN3 zao am'izao alaina adiny 3 taxi borosy adiny 3 satria feno kilavadavaka feno ratsy ny lalana zany ratsy ny lalana ka efa nisy fampanantenana moa zany natao amin'ny filoham-pirenena tany de miandry moa tsy haina ronono an-tavy na kobakambava fa zay moa mahazatra ny ery zalahy reo de miandry ny vahoaka malagasy na loatra mangoro ny tena mampalahelo zokorina dia nisy moa zany reo nantsoina ary misy tonga tsy nantsoina nasesiky ny razana namonjy an'izany fahatongava amin'ny filoham-pirenena zany anatin'izany reto sefokotany sefokotany anjatiny mahery zany reo zany raha dika amin'ny teny malalaka de ohatrany hoe diso fanantenana salamakurel be voka
satria salamina ahoana tsara tsisy fanantenana salamakorela le makorela mako zokrina be mananjara tsy mieritreritra no bevoka nefa amin'ny andro ray andro tsy ampoziny a bevoka tapoka de disy fanantenana zay no filazany reto sefokotany za moa tsy tsy hoe mampitovy olona am'zany akory fa fomba fiteny any fomba zany fiteny moa zany izy oam-pitenenany e fa maro anisary zalary mampalahelo satria ny sasany ary misy tena vaky ranomaso a misy vaky ranomaso satria mitaraina hoe o président tsy arakaraky ny zavatra na mpanantenana anay ny zavatra nisy tany fa de ny be ny tanàna ny be ny tanàna zay efa tapitra mandamy desambra ane zokrina be mananjara reo maire reo a ka raha maire zany be ny tanàna ao anatin'ny district Parafaravola no resahako eto a tsindriko tsara ny district Parafaravola 2 ny commune zany hoe misy 2 maire zany ao ka raha zay montona maire 2 zay zany no navadika chiffre amin'ny filazan'ny tanora de mbona vita kely le andamin'ny tena sefokotany satria misy andamin'ny te zany na sefokotany tsy fantako moa zay responsable amin'io zokrina fa misy lay fitetezam-paritra ataon'ny filohan'ny fitsarana miaraka amin'ny ekipany le manao an'le jugement supplétif le manao karapanondro sy ny copie fahobea ho an'le olona tsy manana ary tena tsemboko ary tena tsy mibaba am'le filazan'ny tanora tsy mikaly ary zalary eo a manao aina tsy ho zavatra manenjika n'zany jugement supplétif zay miaraka amin'ny filohan'ny fitsarana sy ny tompona andraikitra maro samihafa akory ny agagana satria nisy fampanantenana zany tao hoe zay tonga any ny sefokotany efa fa tonga avany ianareo a fa ho azo ny andamin'ny te andamin'ny te de jugement supplétif moko zay zany filaza azy nefa ny zavatra nisy zokrina ary te misy renim-pianakaviana misy renim-pianakaviana sefokotany de tena latsa-dranomaso satria tsy nahazo zany tsy nahazo tsisy alamaina ny alamaina fa any amin'ny be ny tanàna lany datiny moto azo andralany entana azo andralany azo andralany entana zay zany zavatra misy a tontolon'iny district na Parafaravola iny nefa araka ny tsy liatsofona zokorina ny fokotany ny Ambatondrazaka be ny tanàna lany daty na azo moatova ny sefokotany miasa mafy ny alamaina sefokotany miasa mafy indrindrandrindra ny lisy-pifidianana sy resaka lisy pifidianana ty ny alamaina kio raisina tsy mahazo ery zalary eo eny fa na de le misy filazandry zareo hoe andamin'ny te hoe asonitra intelo angamba zay zokorina io atao faux 3 atreto aloha zany de mbola resaka fotsiny zany zay fa tsy mbola mipakany amin'ny sefokotany ka de ampanetretena moa zany no ilazana eto mitondra feoan'ery zalary eo satria tsy mbo afaka mba miazakazaka sy manangam-peo ohatra ny fataon'ny sasany a fa de miangavy amin'ny taotao raiexa zany zay tatitra zay ka de atsipiny teny ampony malala atsipiny mitady atandroko ny omby zay zany ny ako ny dian'ny filoam-pirenena tany tanàna tany zokrina rabe mananjara eny fa nanisy reo zezika zay nozaraina tamin'ny PC 23 mahazo an'iny anosy boribory sy ny karazany iny a zay tekany de tekany ozy izy le fomba fiteny satria raha zany faritra loatra mangoro zany no resahana surtout ny district na Parafaravola iny faritra iny manko zokrina rabe mananjara zany faritra loatra mangoro zany fehezin'ny district 10 fa ny tena sombotro Madagasikara de ny district na Parafaravola ary io vainy de commune io koa tsy izy rehetra satria io zao raha tsy laza fotsiny a zany ranomainty tsy be didy zany eny tsy de misy tanimbary firy fa zone enclavé zany fa ilay tena hoe mahasombotro Madagasikara eo amin'ny commune fito iny tapany avaratra iny a sy ny fihezin'ny PC 23 de iny faritra anony iny a ny tondrahan'ny sahamaloto zay zany tena mahasombotra kanefa zany amintsika miteny zao aloha voalohany indrindra ny mampalahelo tsisy orana tsisy ny ranorana mba ny andrandrany ny cyclone iny mba hoe isy ramboramo tafiditra tany an-tanàna zokrina rabe mananjara fa de eto le retsy de mampahery anareo mbola manetsany be dinta iny be dinta iny amoron-drano iny volana marsa mbola manetsa ihany ka izy ty de tonga am'le fitenenana rakoto be nanetsa zay nanetsa varikibony ely zanabary zany efa antitra de mbola nongotana ihany naketsa satria misy tany mandomando de zay le natonga an'le ohatra zokrina hoe rakoto be nanetsa varikibony zany sambisan'ny teknikany ka tsy hay zay teknika fa volana marsa atsika zao zokorina ka mbola manetsa ry zala kopakopa tanana le retsy ho anareo any amabe zay mbola manetsa sy agny be dinta mahereza fa de amenanareo fampaherezana zany hoe fa tena mikorotana mihitsy zany ny calendrier ampambolena zany a ary eo na le resaka zezika hoe fanomezana ohatra nisy menimenina ianao ty inona ny zavatra antragna ohatrany hoe mizahatra tsy mety misy zezika nentin'ny zareny président tonga tany fa iny zany a voafetra
voafietra hoe ho an'ny PC 23 le PC 23 zany a manodidina niny ambaiboa mororanokiroma iny anosy boribory ny eo anosy boribory manko zokorina no misy an'ilay famokarana masomboly eo amin'ny 550 hectara io izy io de efa misy fikambanana sy amin'ny alalan'ny fédération efa atao foana io hatram'izay efa atao foana io hatram'izay io zany no nitsinjarana an'ilay zezika zay nentin'ny président farany tokony ho izy zany tokony fitondram-panjakana mihitsy surtout hoe filohan'ny république tonga an-tanàna zany tokony jerena mihitsy le district namparafaravola surtout lay commune tena mamokatra an'le vary tsy amaka sy makaliko reo zany iny paritaka iny amin'ny manavaratra rehetrarehetra iny de amitsika miteny zao sady tsy nahazo zezika orana tsy avy ny barazy matimaty digina mbotany lava vaky potika dolo nen'olona zay efa ketsa sy ny maro samihafa zany rehetrarehetra zany zokorina rahabe mananjara de mentehatra amin'ny fitondram-panjakana nefa ty fitondram-panjakana ty mo efa kely sisa ny nanana anazy ary aloha andeha ihany koa satria mampahndra vahoaka loatra zay ngamba amin'ny ankapobeny zokorina rahabe mananjara ka tsy maintsy resaka fifidianana antsika rehefa avy eo anontany anao a hoe manaona ny fandehan'ny fanetanana ny fisoratananarana ny tanàna rehetrarehetra ny parafaravola ampitandrefana ampita-tsinanana sy ny sisa rehetrarehetra iny fa ny eny ihany ko de hoe menomenona ny ray aman-dreny fa ampandoavina vola amina sekoly mpanjakana ifidianana lakre sy ny sisa marina ve zany inona ny zavatra mitranga ya zay zavatra zay mo zokorina dia hoe marina ve zany sa tsy marina satria misy zanaka anabavin'ny tena ny mianatra ao de marina zany ny tena mianatra ao ary o tonton manakory izy ty fa tsy anatra ny ony zay fa tsisy lakre ay tonga de tsy mianatra mpianatra zany fa tsisy lakre inona ty atao lahy ty le zalahy ty tsy mianatra zay tonton fa tsisy lakre zany tsy manana zany fikambanana fefy zany tsisy vola de araky ny zavatra misy fa ngamotsy hoe gratuit indray ny fampianarana nampanantenaina tamin'ireny propagande sy ny rehetrareny zao lakre tsisy zavatra iainana any an-tanàna zany zokorina ary za mino fa tsy io commune an-tanambe io ihany na district naparafaravola fa mety sur certain fa visy moa no olona mitondra resaka ohatran'izay fa mety manerana nosy zany ty resaka fefy ty satria au niveau-ny ministère manko zany no mandrotsaka an'io vola io ao a zany hoe entina ho fampandehanany raharaha eo anivon'ny CG sy ny lycée ka misy fotoana mihitsy zany amitsika miteny zao miaty ny mpianatra tsy mianatra satria tsy voarotsaky le fitondram-panjakana ao zany lay vola ao amin'ny fefy io dia miteraka kotikotandray any amin'ray aman-dreny ndray mandreny ndray zany vosana ndray no manao polisy entina mpiodonana n'lay fampianarana ka mampalahelo zany zavatra ay an-tanàna zay ary tsy ay an-tanàna eny moa zany misy an'izay zavatra zay zokorina fa ngamotsy efa misy tetibola any amin'ny atemera-pirenena zavatra efa valide tao anivon'ny assemblée zany tetibolana ministère ny fampianarana zany a fa io mo tsika ny efa fa mafantatra tsy voandroaniny zany ny film zany zokorina nandeha na omaly fa ty fitondram-panjakana ty na impiranova ministre ty tsisy zavatra azo enteherana am'ty fotsiny fa de mangataka ny fitondran'andriamanitra mba andeha ohatran'ire ny lasana rehetra tsy miverina reny io fa tsika ndre miezaka surtout amin'ny fanentanana an'lay olona hiditra anaty lisy-pifidianana satria moko zay zany lay resaka ny fanaovantsika amin'ny rahalahy teo hatreto aloha de efa miova mihitsy ny fomba fiatsiny hoe sao de hoe lazaina hoe ambany votra reny de tsy tonga saina fa efa mafantatra mihitsy eny fa na de ny mpivaritranana avy any abc fa reny ampasika reny reny andrefanakitsy atrana bianana reny ara avy mivatra inona ny tenenindry zareo le tena le olotsotra le tena le tatsaha mihitsy manaraka ny tira raha ty hoe hiatrika fifidianana raha avy mivarotra voamanga izy na avy mivarotra voandrotra na anana eo an-tanambe lafo iny a andao raky andegaikaingana fa anatratra ny se fokotany ao an-tranotsika fa tsika tsy mbola voasoratra anarana mbola tsy tonga tao amitsika le olona kely le vehivavy sy le lehilahy iny a nanoratra ny anaratsika ka any aminareo nohatra ny betsaka ny toerana tsy misy ron fokotany fa iandranony fa ny trano se fokotany de zay zany organisation apetraka tena tombona zay zokorina rabe mananjara tsy ray tsy rofa raha misy zato zany ny tsy manana bro pokotany raha misy zato efa mififidianana andeha raha misy zato ona zany bro fantatsahambato raha misy zato ny fokotany amin'ny district farafara-vola za raha misy folo na 5 ny misy borona fokotany fa iandranony dolo ny miasa ny za zao mila fanetanana manokana mihitsy zany satria tsy mitovy amin'izay lay olo-pirenena moa zany ao anatin'ny fokotany de efa mafantatra hoe tranon'ny président fokotany ny aria de enjehana sy azahana mihitsy zany mba amidy angakaingana ny entana amidy a manatratra n'lay sefy-fokotany sao de lasa ny an-tanimbary ndre izy de tsotratra de anoratra anarana andeha noratra anarana satria
mba tsy ilazako hoe roapolo na telopolo isanjato ihany no tratran'le mpitety varavarana le mpitety varavarana koa moa fandresako teto zokorina tsy nahazo vola izy de nijanona le nay mandeha manetsa hozy zay mihitsy ny ty teniny. ho za le zalahy ty Ah, manakory tsara ty raha atao ty za mahozy tsisy hevitra ty fa ale mandeha manetsaky manetsany telo arivo ny karô zokorina de manjato roa arivo ny karô ka anao izy anytety varavaran'olona nefa tsy ariary amianao anazy alainy mandeha manetsa ka rehefa fa tsy nanao zany ry zalahy reo de nytiako madagasikara amin'ny alalan'lay fikambanana sy ny toromarika ireo mpitarika isaky ny faritra de tena isaky ny faritra ho a zokorina fa tsy isaky ny fokotany fa isaky ny tanàna samby mifanentana hoe andao le retsy ho any président fokotany isoratra anarana fa raha le se le resy le mpitety varavarana tamaintsika ry zalahy reo fa tsy anana ny antony moa de efa tapitra koa moa fotoana tamin'iny zokorina fa mbola misy moa zany le hoe prolongation zany nameny senia de fanentanana ntsika olo-pirenena tsy ny district na parafara vola ihany fa ntsika vahoaka malagasy zay mbola tsy ao anatin'ny mpifidianana entanina antsika mianakavy mavitrika mba niantona nyreny birao pokotany zay manana birao ny tsy manana birao moa andehanao andranony andehanao andranony fa tsy hosarotiny izy reny satria olo-pirenena mitovy amintsika zay zany ny fanentanana sy ny zavatra misy tena marina iainana ny fotony zokorina manahoana ny tena fetraky an'le fanentanana any amin'ny olona zany hoe mandeha misoratra anarana any amin'ny ao anaty mba hoe ao anaty lesy bibifidianana manaona ny tena akony ary mbola atao hoe manaona ny ezaka ary hatreto mbola mafimafy sa tena mba hatratrarana hatrany amin'ny 5 isanjato zato isanjato mihitsy zay ny tanjony amin'ny fisoratana anarana ny ezaka aloha zokorina de efa mandeha le ezaka sy le mazava amin'ny olona tsara ve le fotikevitra satria hatram'izay ny raha ohatra hoe tsy mipaky tsy tafita zany lay afatra zay ataon'ny tena andavany andro sy isan'andro isan'andro de tsy misy le hoe oraky andao amidy maladilady ty entana ty fa de azakazaka atsika anatratra le sefipokotany isoratra anarana tsy ary nisy an'izany ane taloha zokorina be manjary io tsy raha rany io fa juste hoe misy zavatra atao ny asa ataony any amin'ny fokotany any amin'ny commune na any amin'ny délégué de any no andraisana ny anaran'ireo olona reo mampidira anaty liste électorale na lisy bahoaka fa zao efa tena misy mihitsy le mitangorongorona ny gant amadinidinika feno taona ery zalahy mbola mpianatra mbola ao ampianarana eny fa na de ry zalahy le mpanora mila zaiko reto ary de efa tena resy lahatra hoe mila miditra anatin'le lisym-pifidianana raha toka te iova an'ity zao fahorina mokony le filazana azy any am'izao fotoana zany zao zany nataony hoe fahorina mianjady amin'ny vahoaka malagasy fahoriana tsy roa amatany ya rehefa ny amin'ny farantsika mbola misy ihany ny fanentana hoentinao momba zay le fisoratana anarana ny anatin'ny lisym-pifidiana zay aloha nahoana fa resaka hoe carrière nandilana ohatrany tsy mety mitapitra mihitsy ty resaky ty andriamato raex carrière nandilana mitady vahaolana ny olonany sinsisa ohatrany hoe misy fasana le izy inona zavatra mitranga mbola manantena vahaolana ve ny olona am'ty raharaha ty zay mety efa ny amin'ny mpitondra moa zany mazava loatra hoe mba alamino zany ny feohinany sinsisa mahakasika ny carrière nandilana de tena misavorivory ambony sy ambany zany izy amintsika miteny zao ary araka ny zavatra misy any zokorina omaly zao ny vahoaka nandilana da amin'ny alalan'ny kibota sy ny bisikileta sy ny moto de mbo tsy lazaina hoe andrivony amin'ny anjatony ny vahoaka nakany amin'ny poste avancé na commune ambovory satria nisy olona zany tsy fantatra moa zany na inona zay zany le izy na hoe inona fiantsona na inona zavatra nataon'le gant dimilary eo na inona zavatra nataondreo tsy tokony zay le izy fa fotsiny hoe fa maninona le vahoaka ray tanàna tonga mirohatra manaraka an'le gant dimila any amin'ny bronzandaro poste avancé ambovory misy zavatra tsy mazava zany eo ary zay zavatra tsy mazava zay de mipirofo tonga am'ty tsy mety va le miteniteny foa ty zao misy taratasy asehoko antsika mianakavy ty taratasy ty zany inona zao ty taratasy fanohanana azy te opposition zay nalefa tany amin'ny directeur ny minina tany Ambatondrazaka tsy niraisiny tsy nijerevany mihitsy ary araky ny tatitra azo rehefa nandeha koa zany le délégation nale tany ministère ny minina tatria aiza ty izy
Tananarivo ary ampandrinombya tsy niraisiny satria fantany fa efa misy taratasy zany talohany ity zay fangatahanyireo olombitsy resaka perimetra ary voafitaka le vahoaka nandilana satria ny famantarany vahoaka ny an-tanàna moko zokorina rabe mananjara ianao mafantatra tsara an'izay zany carreau ray carreau zany 10 metatra carré raha ketsa vary aketsany atao ary ny autorisation azon'ireo olona reo zany efatra carreau nefa ny zavatra tsy fantatry le olona tany zany na lenanao sonian'le taratasy fangatahana ary an'le perimetra de mieritreritra hoe 10 maka 70 10 metatra ny sakany 70 metatra ny lavany zay ny atao hoe efatra carreau nefa amina resaka minina resaka fitrandrahana ohatran'izao perimetra ohatran'izao le zokorina be mananjara tafiditra hatramin'ny fahasandrazana anosy ny anosy moa de fantatrao tsara fa tao ny andohany zany sianaka zany ary tao ny tanàna ny sianaka tamin'ny fotoan'androny ka voakitika daholo zany ny fahasandrazana ao ambotany fotsiny andilana rehetrarehetra iny antsirabolava iny apaka iny andrefana aiza ty izy iny antsiry raika iny hatrany ampasika manodidina rehetrarehetra zany voafaritry le efatra carreau daholo teo am'izay zany le vahoaka voana fantatra hoe satria tsy lozany ngamo de hobady daholo ny olona any fa misy ny manam-pahaizana ary misy ministèran'ny ingénieuran'ny minina mihitsy ny zanak' io faritra andilana io ka am'izao fotoana zao zany dia misamboaravoara ary mety isy karazana confrontation na hoe fandroahana mihitsy zany satria tsy maintsy roasinareo olo eny fa na de manana taratasy ara-dalàna ary fa misy moko le fomba fiteny hoe ale misoroka toy zay mitsambo ka eto zany de manao antsoavo amin'ny OMC ho nivon'ny faritra loatra mangoro zay ny préfet no lehibeany ao mo ianao ny tompony le mipibaiko sy ny anina rehetrarehetra mba tokony jery manokana an'ity karera nandilana ty satria ny efa nisy film efa nandeha manko sy io zokorina rabe mananjara tamin'ny 2 raha ohatra ka navelana lalaka sy tena nitrandraka ra-dalàna satria zany karera nandilana zany maka tongavany lafy valonosy ny andrefana ny atsinanana ny avaratra ny atsimo zany hoe na le fiainan'le vahoaka tany an-tanàna ary ny fari-piainan'le vahoaka tao an-tanàna tamin'le fandehanan'le karera nandilana fandripalemana ny lam ny olona mananaka tokony samy nahazo zay antsarany kanefa ny diran'le fitondram-panjakana hoe akatona le karera nisy fatolona tao nisy fatolona tao ary nisy olona za moa tsy hanonona anarana teto fa nisy tractera may atao hatrany ampasika noho n'io karera nandilana sy ampasika io ka eto mba tsy hatongavana am'izay re de misy fitondram-panjakana mahefany misy préfet ao misy gouverneur ao misy chef district misy gendarme misy police jereo ankaiky ty resaka karera nandilana ty fa tsy nitanyrazan'olo ary za manana razanao aoka de zava ndresaka zay olona aveo onosy zay zafindra manarivo lavarangana zafindra manarivo ao koa ny anosy iny rehetrarehetra iny zafontso zany anananay ra ny andohana zany fa tsy alaza ave ty taninarivo na hoe zay manana volavola kely ny andeha andravan'io itoerana io fa de fampitaditsika fa fantatra ianarereo 10 enina misy vehivavy anakiroa fantatray ianarereo fa tsy anarereo ny andeha hivarotra taninrazana amin'ny vahiny fa eto de mbola mamerina ihany miantso an'ny préfet sy ny tompona andraikitra ara-panjakana ny an-tanàna jere ty karera nandilana ty fa inona moa ny antona tsy nandraisana an'ty taratasy ty opposition ty fanohanana andreo olona vitsivitsy andehanao abus de pouvoir zany filaza lizy ry zokorina satria misy mamofopofona avy amin'ny fitondrana zany mandeha manao an'io abus amin'ny karera nandilana nefa ve mifahitana zany tokony azo alamina ihany le izy satria hoe zay zany nytanjany hoe tokony azo alamina ve le izy sa hoe inona ny hoe tena mampanahirana an'le raha tokony azo alamina le izy zokorina satria efa avy lamina n'izy io efa tamy 124 zany tao betsaka ninazy milliard to de tsy fantatra na le fahazahoany le vahoaka madinika 1 milliard 2 milliard 3 milliard ary nisy niova fiainana amitsika miteny zao tsy fantatra tsony hoe le zalary iny le niambona omby na le zalary le mpanarato satria fa milliardaire izy amitsika miteny zao nampiova fiainan'ny vahoaka nantsianaka ka ianao miteny hoe mety ho azo alamina azo alamina tsara zany vahoaka nantsianaka zany volikendra zany ary manam-pana fa lay fandraisana ndraikitra tsy fiandanina amina olombitsy hoe resaka fikambanana efa nisy fikambanana atao coopérative ny maromarina kokoa zay natsangana tamin'ny androny raha vokatra fidiny avo
minisy ny minina tamin'izany fotoana misy fikambanana efatra l izy anatin'izany ty fipivamaty zay zany lehibeny fikambanana mpitrandraka vatosoa aloatra mangoro lamina tamin'izany zokorina rahabe mananjara tsy nisy hoe ora fa am'izao fotoana zao zany efa miaraka amina basy sy ny tsy fantatra tsony nakalaky nininna ery zalahy zay mandeha manao abia amin'ny tanàna nandilana eny ary vitantsika io any zany nytoa fa de irina ny ilamina an'izay moa zany a amaraparantsika le mato raika zay mbola misy ihany ko ny mpisehatra manaraka eo a inarany tianao amafisana ao anatin'izay a eo ihany ko ny fiatrehantsika fifitianana ya ny tena mafisina sy fanentanana eto angamba makasika ny vahoaka na loatra mangoro ambatona zaka farafaravola ndilamena nosy benala moramanga manentana atsika mianakavy engany etsikany mba tena anana an'le finiavana sy le fitiavana satria safidy ihany io vato ray safidinao iny nefa anao raha vao tsy ho anaty lisy mpifidianana de fa kontiny tsy anisan'lay anavitra n'ity firenena ty zany ianao fa manentana atsikitsika ny mbola manana fotoany ary zay le lazaiko teo aloha teo hoe io président fokotany io ane na tsisy bro fokotany eo fokotany misy anao fantatra ohatranina hoe président fokotantsika ry ranina ria andalovo any mba mametraka kely an'le 10 minitra sy le 10 minitra andendeha formal rehetra atao ary zay teneniko andreto gao reto manalalro rehetra nareo za manao raha mihitsy sy mibabaky eo de tsy afoy fotoana entina novaina ny fiainatsika rapitso soratra gao an-tanàna mandeha any mandeha manatona sy fokotany entony karapanondro misoratra anarana anaty le mpifitianana fa zahay ihany no vaolana mahomby sy azo tsapahitanana entina novana ny fiainanao androany rapitso ho andretaranaka reo ka manao antso avo indrindrandrindra amin'ny vahoakana parafaravola isika ao anatin'ny commune 2 amin'ny fokotany 7 andao re mba andeha ianareo fa feno taona gao mianandrareo reo anatin'izany ianareo mandeha makany amin'ny se fokotany entony karapanondro misoratra anarana ao anaty lisy mpifitianana zay ngamba ny fanentanana zokorina rahabe mananjara fa ny tena maranako anazy zany a dia makasika nyty digina ambotany lava ty potika sahady ny ketsa maitso ary misy tena tsy vita fa ny tena mampalahelo zany am'ty digina ambotany lava ty zokorina rahabe mananjara de le tany somalaka mela 25 26 27 zay somalaka fambolena vary amitsika miteny zao lay dilana ny rano de afaka io rano io lasa tanybomangana tany mangaso zany hoe amina andrivony hektara zany amina andrivony hektara zany no potiky noho tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fanarenana ny digina ambotany lava zany hoe efa nisy ihany zany niezaka nataon'le gao an-tanàna tractera kibota misy olona tantsaha mpamboly efa andresahako teto ary isorana narereny fa tsy voatony etolo ny anarana fa lay fotodrafitrasa mihitsy zany zokorina tsy vitana tanana fa mila zain tadidiko tamin'ny fotoan'androny tamin'ny président marika davalo manana mbola nitondra vaky izy io tsy ampy herinandro tonga tany ny hélicoptera nitondra ny ministry ny fambolena tonga ny azay maro samihafa nanarina zany digy vaky zany fa am'izao fotoana zao zokorina de raha vorodamba ny vava ozy fa lay fotosofina amin'ny fomba fiteno tsisy miaino kanefa de tonga any ihany tompona andraikitra ra-panjakana sasatsasany manao oeraoera hoe zay anao an'zao zay anao an'zao fa eto ranka zay de masamy laza fa tsy nisy mbola hoe raha tantsaha zany raha ty fitondram-panjakana ty fa kosa tamin'ny andro ny président marika lavanomanana zany tantsaha zany zany zezika zany zany kibota zany tsy misahirana tsy misahirana ary nientiny fiainan'ny olona tany tam'zany ka eto de manentana antsika vahoakana antsianaka mandana misoratra anarana vonjeny se fokotany fa io ihany ny lalana tokana iavotaatsikany am'ty fiainana eto amin'ny madagasikara sitraka atsika rehetra mankasitraka tomboko lahy sotra tomboko isoratsika le mato raha eksa moa zay no fahalalantsika azy nitondra zay fanazavana izay sy nitondra ihany ko ny zava-misy any tanàna rehetrarehetra ny ampitandrefana ampitantsananana any amin'ny faritra loatra rehetrarehetra iny mitoy ny fandarantsika dia hiditra indray ny mpisehatra manaraka zany ao anatin'izay hoe miara-manonja MPS radio mada izay miaraka amin'ny namana faniry raha zafy manantany ny député rastany député bokosy be koa zany sady totoky le ihany ko zany député rastany zany maraka
miaraka ny zavatra maro ihany koa solombavam-boaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny boriboritany faharoa tamin'ny alalan'ny Tico Madagasikara izany député polyvalent dia hiaraka amin'ny indray isika miaraka amin'ny namana Fanira Zapanatany Dahoary. De misaotra atsika aleoaloha iomana tsara député Rastany Rina fa itsika maky anreto hafatra reto veveto hafatra ho an'ny député maniry ny anaovana ho lalàna mihitsy fa ny olom-pirenena dia tsy maintsy mifidy fa raha tsy zany dia tokony ho sajena ozy izy izany nandefa azy de raisina fotsiny aloha ny hafatra de vakitsika salut miara-manonja eto za de manetana atsika voaka malagasy tsy vaky volo aza matimatin'ilay hoe izy kosany mba nanao sy nizarany zao hoe te tsy ananiny fa dinio tsara hoe navitanao ve le zavatra kely nomeny anao aza midy amin'ny zavatra tsisy dika ny safidinao ry namana mantsakaiza ho vao amin'izay le fijery aza hasina kosakosa sy sentiment betsaka itsony ampy zay makasitraka avy aty Ambatondrazaka zay nandefa an'le message teo tsy mandray raha vao appel inconnu fa tsy mety zay de mbola mitoy ihany le hafatra bonjour même azafady mamangataka ile famerenana aminareo izy aza mba fitinina lay izy fa amin'iny zay vao afaka mijery io moa fandaminana atao fahita lavitra de ndaso ampitainandrareo tiako hitondrana misy mangatakira koa atsika ke tsy mandefa hira ato de tondrako fanamarina kely ihany ho an'ny boribory tany faefatra zany zao lay resaka lisy mpifidianana de fa tafiakatra 900 isan-jato izy zany zao am'izao fotoana zao vokatry ny fanetanana zay nataotsika ary niezaka rehetra zay tsy mifidy sarangan'olona io tsy antokon'olona sy vondron'olona fa de miazakazaka manao an'izay ezaka zay zany tsika de zay zavatra mahafinaritra zany am'izao fotoana izao de miakatra zany zao an'ny boribory tany faefatra efa ray volana lasa angam'izay mahery ny député Rambosalamy Emilien koa de niteny foana teo misorata anarana ary nanisikitrika ihany fa ndraindray mipaikadiny re se fokotany reo de mila mampamailo atsika Antananarivo renivohitra zany ao anatin'izay fanoratana ny anaran'izay satria mandingana an'ireo heverina zany na manome baiko na mahamatatra zany an'ireo heverina zany fa tim zany na ifidy ny Filomark Ravalomanina eny amin'ireny fokotany reny nisy ombamboaka Totsoale Mampandry efa niteny an'izay hoe misy fanahinina ihany izy ary betsaka moa ny efa niteny an'izay hoe ao anatiny na tanàna anankiray kanefa de inina tsy no tongavan'ireo mpanisam-pifidy io moa zany efa tsy mipetraka tsony le hoe mpanisam-pifidy manantona fa isika mihitsy ny manantona fokotany de mijery ny anarantsika eny anivony reny fokotany ireny de tsindrina mandrakarivany amin'ny hoe apetrao tompoko ny mahazava-dehibe an'le hoe afisena eny amin'ny bropokotany le eny amin'ny bropokotany sy ny trampokon'olona eny zany reo lisy mpifidianana mba ahafahany voaka mijery azy io moa zany eny amin'ny volana aprily any avrily moa zany saikisahirina manana an'izy dia andeha lay fahafahantsika mijery an'lay lisy mpifidianana zany de zava-dehibe mihitsy izany rehetrarehetra zany eny ary mimakomana fa député Rasta mbola ampianjakain'ny faly tsara mihitsy ato amin'ny lafiny tsara satria tsy maintsy cadrena tsara moa zany mba ahafahana mandamina azy de resahiko ihany zany tia raha alina ny solombamboaka Todisondry Mampandry vahiny fahita lavitra Real TV ao anatin'ny invité du jour de samy jerytsika rehetra fa roa dia ny ambotry manjaka ao anatin'ny comteam de iona ho an'ny team isapokotany fokotany 520 sa moa 420 eo ambotry manjaka de ao amin'ny espace 3 filles zany no hanatanterahana izany anasanantsika mpikatroka team rehetra eny ambotry manjaka ao anatin'izay fiaon'izay de efa vonona amin'ny fanomanana ihany koa ny 10 team zay manao tantsorika miaraka amin'ny comteam sy ny fokoteam fifampiarabana tratry ny taona de fanetana ao anatin'ny listy mifidy no tanterahana amin'izay fiaonana lehibe izay zany tsara ho mari atsika ho amin'ny fankalazana amin'ny valomaritra de ny vehivavy team Tsimondrano koa de eny amin'ny le wagon eny amin'ny CR na commune rurale Lambala avao no anatanterahana izany eo ampiandrasantsika ny zay mety ho programme samihafa vehivavy team Manalamanga ho anavaratra any sy ny rehetrarehetra dia ho tanteriko amintsika eto ihany zany rehetrarehetra izany
maromaro reo vaovao samihafa resana fa ny député Rastany efa tena tonga soa arak'izay nyteneny zay mihitsy satria député Rastany a de nivezivezy nakany faritra tany a de tato amin'ny 2e arrondissement de aveo a anisan'ireo adidy amanandraikitra samihafa amin'ny tanàna vakina karatrany de aveo ndray a lasa nakany ampitan-dranomasina de efa tonga soa eto amintsika eto zany zany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahany zany satria ny solombavam-baoaka mandehandeha miaraba député Rastany aloha tena tonga soa ia satria efa elaela ihany zay a de betsaka ny nanontany rovina ny anjaran'ny député Rastany rehefa zoma manontany sika eo ary izy io miaraba député miarabanao namana faniry ary na miarabanao na amin'ny fitenenana voalohany indrindra aloha nitenenako dia samy fandehanana hoe any amba mivohatra ary andre mivohatra ary ivelany lahatra Andriamanitra tolo tompoko zany de isaoran'Andriamanitra satria izy na mila tsy izy tanteraka de tsy tanteraka izany alohan'ny iresantsika de tsy hainy miarahaba satria miarahabantsika mianakavy zay manaraka nyty fandarana manaraka nyty fandarana ty satria de lina matombo manaraka nyty fandarana ty de lina be amin'le firenena ary tena mivavaka toazy ason'ny firenena de olona tena mandroso tena hoe tia fantrona hitako ny olona manaraka nyty de miarahabantsika mianakavy zay miarahaba manaraka nyty na ny etoetorana na ny any ivelana ataontsika fiarahaba atao koa molo blany de ataontsika ray manodidina ihany nefa tsy adiniko kely le miaraka atao kremlin be toa slimagin nga maniarany sakafo nisy gasy bebe sy ny tany tariany Andriamato izy moa ty olona tena mamafana fo ary miasa ary niara-niasa tamin'ny télécom koa izy ary mbola mampianatra ny andafy de monsieur Razafindrakoto Laurent tena makasitraka ary tena midera letsika miara-manonja deratsika esaka toeta Madagasikara satria mangetaita mafy mihitsy izy amin'ny finisoan'ny any ivelany fa raha samy tena mitandronytsika manao zavatra ozy izy tsika ve de ho lasa danjany reny de miarahaba koa amin'ny tantiron'olo avy alla reny hitako fa tonga eto mbola tsy mifankahita fa tena mafana fokoa milafika an'ity sy ny vadiny monsieur Justin mbola any Frantsa tena miondana an'ity koa de zareo Rue de Goave gasy dôly sy ndretrarehetra makokoa anareo kokoa tsy ataoko be da be ny kokoa fa be da be ny zavatra mana kokoa andry Tina sy mivadiny monsieur René ao Genève sy ny tany kokoa andry retojo ny aina ry sy ny nama ndretrarehetra any Amerika de kokoa atsika mianakafy ary tena zao koa le fiainana tatela momba ahona de mialatsiny am'le tena maly satria maro tapoka amin'ny vadiny lasa nidina ny tserabe de miara-mombona alahelo amin'ny fianakariviana vedabily satria tsy hitako zay tsy mahalala azy zany justa avy eo Ambomena sy avy eo Manandona tena mamy fakerezana tsy ho anazy ihany fa de tsy ho an'ny rehetrarehetra ny dona-pahoriana de mirahary soa mahereza fa tena Andriamanitra ombanareo de ho antsy salama ingany mbo salama soma tsara daholo mbo ifampiria sady ahita ny te adidy masina etretsika afaka volana vitsivitsy de zay mifampiaramana atao tompoko fa de samy atain'Andriamanitra matotsika miteny an'izany tena Andriamanitra tena matahatra mbo miezaka ihany olombelona mo miteny hoe Andriamanitra ianao ve mba manao izy ny olona nefa tsisy olona tsy parfait fa rehefa miezaka tompoko anaraka ny tenao fitiavan'Andriamanitra zay de tena famarinana zany zay iny ary de anaovana kokoa zany nareo any Amerika Genève Frantsa faritra rehetrarehetra mihitsy Frantsa be da be eo fa tsy voatongo ohatra maromaro gasiny eo taminao betsaka mihitsy mibetsaka ary misy ny critique ary ao anatin'ny grande surface arahako manamana malagasy oui le président nareo président tsy niteny aho hoe zay teneny fa tena kagabia inona nationalité anao mala avy any Mali aho izy de fatiny Cyprien zavatra soa na zavatra tsara na ratsy nataon'ny président Rajoelina oui de izy ravaly manana any fatany zay mbo zavatra nanaitra mifoko ary tena anatrany tsy hoe any fa za tsy teny moa côté tsara côté ratsy tena araka ny zareo daholo atsika totoerana safady ty fantatra hatramin'ny Cyprien
bandio izy angahoana olona ianao olona simple miandry grande surface le amin'ny grande surface amin'ny sisy le mamoaka le atanisy ny tany nganao olona politicien sa olona nianatra to olona tia nefa n'olona simple mifahataka n'olona tena hoe okoran tsara ho sisika Madagasikara tsy tena gaga aesany tena fotsiny zay fa tsy akoatran'izany nanatitra amin'ny foara tao nanana koa tao Paris koa zahako nisy foara tena hoe international mihitsy tena nanatrika kely tao be malagasy be mivahiny be da be mifampiresaka tonga ary mahagaga kely rehefa makany ivelany akoatra makany izia fa raha ny Europa de fatany manahoana malagasy na ohatra amin'ny ana manao tsekina sy ny tany ay veloma tena mahagaga tonga de fatany olona mitareny hoe gasy de nefa siny tokony endale oetiko resaka politika tokony zay fahalalany olona antsika zay oetina ny côté tsara be am'izay lisa tsy oetina tena hoe any am'le fahatrana sy le fangarana sy fahalovana amin'ny fahatao zay ny tena mampalelo amin'ny fiainana ty hoe sy trikiny atsika iresaka atsika momba an'izay tena valitsay député Rastany angamba tena tsy maintsy holalovany ty resaka ty satria nanikitika foana ty de tsy afaka novahiny député Rastany taorinan'iny zany satria no ny adidy amanandraikitra tamin'ny Mahajanga de tany Toliary ianao de nivezivezy ihany keo anao tany Atsirabe adidy amanandraikitra daholo zany solombavamboaka Madagasikara nge tsy mipetraka eto Antananarivo renivohitra irery ihany fa nisy hetsika ngezabe manko tamin'iny resaka Bary Asanina iny zany de anisany name écran géant ianao nijerevana baolina tamin'izany fotoana andro zany de hoy zay hoe mba nanao niezaka teny amin'ny tandrifo daholo ny rehetrarehetra député Rastany manko maro kasikety zay manko ny tena afataratsika azy député Rastany sy ny fitiavana vary député Rastany sy ny fitiavana trondro satria trondro député Rastany sy ny fitiavana baolina saim-baolina député Rastany sy ny fitiavana boule saim-boule député Rastany sy fitiavana an'le belely kely sy mavranjo le manakaly vola madinika kely eny misy azy eny sy le fiarahamonina ka tena hoy zay tamin'ny faly tazony ty sary ty faly fa rehefa tonga député Rastany alolo ty tsy maintsy alefatsika de allo alefatsika kely mihitsy le izy ohatran'izao le ambiansa le Barea tamin'ny intsany iny rehefa misy olona manao zavatra kosa de aleo mba resahana satria teny Ambohipo nisy an'iny écran géant ngezabe zay nomeny député Rastany iny mba nahafahana mijery sady manomby teny ihany ianao satria mba tsy ho adinoina mba tsy ho verina zavatra ohatran'ireny zany député miala tsy fa tena hoe fa hoe tokony hoe fatara ray volana sa mako ray volana zay tsy tetitsony zay marina ny teny anary ianao maharaka tena maharaka mihitsy hoe manao étude andraiky reny député sy mifaoka zay olona nalaza anao sy olona mahay ianao satria araka anao daholo ny olona tsirairay tany mba mivoatra varelolo tena napetraka satria natahotra tamin'le cyclone resaka tamin'ny président resaka taminareo amin'ny didy rehetrarehetra na tamin'ny asa hoe alolovonjeko mivary fa amina taona be da be mivary alonay sady amborony rano le izy lasa tany nanampy amin'ny topiny nanampy amin'ny rehetrarehetra misoviana le sotran'Andriamanitra mba tsy anontany hoe taonina bobaka ave de taonina misimisy mizara aloha satria mivary alony anay any tena be da be amataonina angamba ataoko eo amin'ny 20 taonina eo angamba mivary aloha minimum mihoatra ary angambany satria mbola lany zay vary aloha akaiky ny renirano satria atao aloha satria mahazo rano de ino natao aloha de miakatra izy zao de mivary ombiata zao ndray vao manomboka masaka sy miakatra paripatonga amin'ny volana Mai de zay le fambolena any azy no zay le de mialatsiny amin'olona hoe nino le riko ny Rastany efa lasa tsy teto fa zao avy tonga de hoe tsara marina reny ge zarainao amin'ny olona ihany zarako amin'ny olona zay ny olona zay fa tsy manambola ka tsy maharaka amin'ny vola tsy mba zaza sy ny tany nendreo ny vola teo hoe ty ferina ty mbo fanampianan'le olona zay ny fampizarana dia mialatsiny aminareo satria fa teton'ireo tetondreo mivoatra de fa tondreo natsondrandreo ny fitadiavana tsy maintsy jerena masanga makany am'ireo province reo de mahita ny rehetrarehetra de tsy maintsy atao de zay ny alako tsiny aminareo hoe efa tara ozy izy ny olona nefa aloha tsy tara aloha ataontsika foana fa leo mba ahafantarana natao hoe aprevena ny vahoaka satria ny olona arabe tapena ino ary natao satria nefa pareto ny groupe manao zavatra zay groupe ngezabe efa matanjaka raha tapahana fa hita raha malala ty jiro-panjakana ty isaka taitaiky teny Ambohipo rehefa manao zavatra tonga de fa preve inabany zavatra tokony ho problème
izy satria mety antisipena tonga de groupe be tao tonga de fa ny olona tena ka tsy tapaka ny tsy afaka mijery télé tonga afa ty am'raha samy fampirevenina tena alefa tam'rejereny de tsisy jiomaka tsisy ny zavatra tsika olona matikiny raha vao manao zavatra zay nanao ny zavatra napatsiviko nde mandeha za tsy ny te mariady zanako tamin'ny heritaona teo amin'le nahavoan'ny président maty ny jio efa nitona groupe tena fa napetraka any alohany anao vano raha maty mety isy zapony ty mandeha nytsika tena rehefa manao zavatra professionnel tsinjy lavitra inambo ny zavatra tokony hitraka tovavy daora lefatsika vetivety faly aloha zany satria zay le hoe team manao zavatra zany manao zavatra impeccable foana daora faly vetivety sady iomanantsika milay adevitra hafa rehefa aveo eny ary iny le ambiance député Rastany na après vahoaka mpijery baolina teny Ambohipo miaraka amin'ny écran géant de faly mivoaka député faly mivoaka satria hitako izay nataoko anao mba te hijery ny zavamisy satria ny ekipantsika mbo tafakatra tsara ny mpolinao anaminy mbo malala ny zavamisy de io kosa raha ohatra ka tena ohatrany hoe oeraoera mpanao politika de aleonanao andeha nany ohatra ty député Rasta nanao an'ity tsisy resaka mihitsy ny tompoka tsy nalala mihitsy tonga de atao fa ny olona fotsy malala député Rasta ndray nanao tsisy fitenena tena hoe kabary alohany anaovana an'io fa nitsika rehefa manao zavatra de ny olona no mahatsapa sy mahalala ny zavatra tokony ataony de zay nitsika ny zavatra tsara tanao ny zavatra tsara olona nge zao paraparenandro nge teo hoe de tena tsisy resaka tena hoe propagande de avy amin'ny Rastany io non itsika ataotsika zavatra mangingina ny olona ihany mahafantatra ary vao misy action ngeza be de hoe tsy maintsy hoe député Rastany ataotsika zay mahafaly mivoaka rehefa tena hita hoe mbola repla aloha izy satria tsika mbola tsy pouvoir mbola repla aloha izy zao de après ny zavatra misy fa rehefa tena pouvoir tena ny élément président Ravalomanana tompo tena mametokana revoaka fa tsy hoe oera fa tena enjana ho hitatsika eo izy ary mamely tsy manao propagande aloha fa tena enjana amin'ny tenina hoe passe partout amin'ny zavatra rehetra olona polyvalent tena zavatra vita maro kaskety filazanao mafina tonga de ho any am'izay kaskety ray zay mihitsy satria député Rastany nandeha lavitra be anao teo ity manko misy zavatra ohatran'izao zany resatsika an'izay député Rastany satria efa angavy ianao efa tamin'ny heritaona aloha ny resaka an'ity vao nandeha ty adevitra téléphérique ty tena tsy nanaiky misy député Rastany fa niozongozony misy ty resaka ty hoe tsy mety io fa lasa nakany poto mihitsy nisy tompoky nakasary fa tafiditra ao anatin'le fampanantenana maromaro manko le izy
namana faly misy fampanantenana mbola tsy vita maromaro an député rastany alefantsika le fampanantenana aloha zao le téléphérique ao flyover no zato satria tsika zao 2023 tapotra le mandany le filoam-pirenena ao flyover no zato fananganana orinasa gasikara 4 mandeha amin'ny ranso tendrombohitra ordinateur isa-pokotany carnet pokotany misy code barre io le téléphérique io tonga alohan'ny 31 décembre 2022 ny bus intelligent arivo isa de nefa aloha ny tena le hoe bus accordéon mety ary manodidina Antananarivo misy an'le menaka 503 ariary ny litatra vary 500 ariary ny kilao bus atao amin'ny omby Ambatondrazaka atao mitovy amin'ny Paris Tamatavy atao mitovy amin'ny Miami tsy hanao politika raha tsy vita ny RN13 atao faraiky amin'ny 20 aorinatsika Komoro asina 400 mégawatt toliary amorona asa ho an'ny tanora foanana Sénat ambony coton de tuliary indrambola ny Komoro etanol andraso aloha takona kely afaly mijaly tsy hijaly rantsony ny any atsimo ametraka palais des sports ohatry ny ao an-tanà zany de double manisana olympique de iny ty ngeza indrindra ty Afrika de resaka iny ty resaka éolien ty de building firy bobacaisation de le resaka téléphérique an'izay député rastany nakany potony ho iahy ianao io raha tany saina mbola le ilany avato ny vitako fa le ilany atao-kavanana mbola tsy vitako fa mbola be da be ny aorinan'io zay efa niteneny le Ramsey tamin'izy nanao fampelezan-kevitra sy mbola niteneny taty aorina ohatra zao tsy tafiditra ny lalana vakina aty abia andapa makany Antsoy ny lalana nosy be anala Moramanga ny lalana Manoro Mahalambo mbola tsy ato anatiny ity zany fa zavatra niteneny daholo zany rehetrarehetra zany le anaovana le gymnase Mahazaka 20 isa le taorinan'le fandresen'le ankoay le la tetsy amin'ny palais des sports zany nge mbola nampanantenainareo daholo Ramsey kely fa zao député Rastany tany ampitan-dranomasina ianao de nahita téléphérique ahoana am'izay ty adevitra téléphérique ty ho vita sa tsy ho vita ilaina sa tsy ilaina raha ny zavatra hita ny député Rastany tany ary eny le izy lo tsara raha ny olona fa tena hoe manana ny ambiaby avaby ny sakafo mianatra tsara le izy any sécurité ny ta ho an'ny atraitra ty tsy maninona zava fa ho atsika nangany sakafo ombava ary mbola tsisy vo tonga fo tanana faty de tonga de tena nanrosiny tena maty le jiro de to Madagasikara de rehetrarehetra miteny le olona voeny an-dalana de mivola sy ny tany tsy malala ny lara-pahamena any amin'ny zavatra tena tsy manjary tena fotana mafaty nataony zareo de ary mampalahelo manodidina n'io filohantsika io alohan'ny anaovana zavatra nanga mba ndana sevo manao etudina marché manao na faisabilité an'ity mba tena vo maîtrise enao hatramin'ny voalohany aby zay zavatra ataonao ka maninona zavatra ohatran'ireo fa tena angamba ny afa-ipola io ndreny Rastany angamba mety sy io ndreny Rastany sy ny téléphérique malahelo satria zao io no nanomera vola 150 millions d'euros nefa ny olonanao nona ny olonanao tsisy jiro ny olonanao tsy mianatra na eto Tananarivo ary lalana Jerivo tsy mahalala ny zavatra tokony raha za zao ny zavatra voalohany indrindra nataoko mbola resantsika rehefa avy eo dinona voalohany indrindra nona le olona anaovy barahazy toboko anaovy lalana makany amin'ny amokara de amin'ny fitaovana matériel sy matériel anaovana ny fambolena aolo ny voalohany rehefa voko be le olona tsisy mena le tena tsisy insécurité na tedavina sy ny tany afaka mianatra tsara afaka manao rehetrarehetra fa de mahagaga am'le téléphérique tena tsy mahavokatra zao ny tena mahagaga anahy mandalo manao remarque za moa tsy de aka sary satria ohatra de zany hoe zay zavatra tsy manjary zany de tsy hitako tsiny zay zavatra manjary mba alaiky sary ideradirako hoe merci président amin'ny zavatra tsara ata tsy mamokatra Vara Bekary de téléphérique ary tompoko tsy mbo vatandragnangy zay efa lazako hoe 21 km par heure angily izy no vitesse afanganam-pandeha ary izy nin'olona kekely zitako rehetrarehetra satria tany Montenegro tany Italia efa ny de Auchaly avao koa akaiky ny ty amin'ny Genève ty amin'ny Mont Blanc ty de Genève misy zay no afa telo naliako azonao tsy misy angeza le hoe mahazaka firy izy zala mahazaka 40 000 ao anatin'ny ray andro tsy possible zany efatra alina olona andraso aloha de efatra alina olona ara sao ara jerentsika analan'ny embouteillage analan'ny embouteillage tena fa adondronana
misy solution misy expression hoe le lalana miatona mbola misy azo atao ty ambany tany maninona tramoay no atao fa maninona ny zavatra manidina ohatrany 5 manidina lempony tena tsy ekeko tena malahelo vita ozy izy de volatsy ana fa indrana fotsiny de io mamery tena tsy mety loha tapahako tena olona manofinofo tsy mahailonina sady tsy nijery potsiny tsy manao étude azonao tena hoariko anao namana faniry bus classe oui bus classe ohatrinona ohatrinao de 60 sy arivo raha misy olona telo amin'ny heure de pointe rona ray amin'ny heure de pointe vao mbo misy feno tapaka le bus de niresaka tamin'ny mpamily de izy tsy de hiteny zany tena nge tokony jananina fa hoainina fotsiny hoe ty le programmany zareo aminaty ty moa anatiny amin'ny erisy tsy haiko amin'ny bus classe de tsy haiko hoajanona fa mahamenatra fa tohitohiziny any aloha zarina alio io raha tsy vita de jerivony anatin'ny bus ray telo atao moenina zany 10 isaka amin'ny mandeha sur parcours de io ara tsy mamokatra tsy mireviny de moaky ty téléphérique any ambony ny prix nandana lany téléphérique 23 euro am'izao fotoana zao taloha 7-8 da nandananay taloha fa so izy afa niakatra be double tamin'ny covid tsy ny tany de aiza nananan'olona hitanginan'io ataon'olona ary malagasy io nge misy câble misy étude misy zavatra rehetrarehetra atao misy masokarena de ampidinao vino na tena ataoko ao anatin'le étude nataoko na 100 taona ary tsy amorti io dina na fitana voaka manao an'io tena mamono olona nareo volana maro zao tsika tsy mahavita an'le gara tsy mahavita station andefa station fa ohatsy atsika vahoaka mihitsy mako zany ohatra zao izy io le téléphérique andraka teniboatra ny olona fanaovana fitsangatsangana fa tsy atana lehibe eo France ara ve de misy téléphérique nareo atao hoe io ndre malala io fandehanany rehetrarehetra Paris ve de misy an'io atao fa za tena fa baraka tsy teo androany any de milahatra azonao jerivony n'olona reny any mitendrimbohatra misy azy azonao tonga de manidiny iakatra eny tendrimbohatra mitsangatsanga ao anany io amin'ny Mont Blanc io ao Genève io azonao de jerivony n'olona kelikely raha mahazakany io io zakany io amin'ny 12 telo 14 roapolo maximum ny tsika on de firy fivezivezena mandritry ny ray andro io redy natala ary n'olona fofikely ny tsenge 12 kilomètres izany total le makany akatso de le makary amin'ny orange satria efa nicommuniqué anjareo tamin'ny conseil des ministres raha mako izay miato mahatonga atsika iteny hoe reto mpandrevirevy pampanofinofo olona reto aleo hitonga atsika vidéo mihitsy mamitako olona anga tena mamitako ory malagasy raha tsy foazy nareo hoe aza mety rebirebi ny olona ny zavatra tsisy soty any amin'ny zavatra lara-pahamena hoa sakafo lona ataovy tsara président sakafo tsara tinay nareo raha ohatra tsy mikritika anareo zay sakafo tsara rehefa mamboly angeny satria ny tanyntsika fertile misy tsy hitratra ny sesire tsy hitratra ny retrarehetra nefa de tena manafatra aiza ranga de manafatra vary 700 000 tonnes zay zany zao nieritreretana afany gap 700 000 tonnes tena fito etsy tonnes aparafo teo aloha zany 200-300 000 zany ary tsika efa miana mampidina an'io ny tanjona manko zany ny député Rastany isy fanazavanao de hoe tsy io vary afarany midangana be ny tanjona fa hoe izy io ambany any amin'ny 100 na 150 000 tonnes farafaratsiny zany eo anatin'ny taona ray dikan'izay zany mamokatra vary le atao tanàna de le vary atao tanàna mihodina fa ity zany be loatra le vary afarany de menjera le ara économique sady tonga any am'le fambolentsika député Rastany satria ao anatin'leo manao sosakany de rehefa mijery anao inona moa le plan social tokoa ataonareo aiza moa anaty mandanao nge 10 taona namana faniry mivadibadika au départ ianao de tena le Artemisia zay lazako anao za tatsa mandangy amijoro eto za sa vidiko tena toko vidiko raha ohatrina raha nitatsara raha mamokatra tena ray taona sarotra be vao mahazo ray taona amin'ny Artemisia zany sarotra hoa tena tonga avy eto Rastany fa tena vidiko tena ohatrina zay anaovanareo azy 500 vitan'olona tatsara ray tompoko azonao 500 kilo 500 kilo fa nefa vary ray fary tonga de afa 4 tonnes
tanao tsy fatany président kory hoe inona ny faisabilité tena fa izake zao ny teny le tany le fivorina député Rastany tsy manapaka anao hoe tena ho atao sopotra aty amin'ny Ocndem Madagasikara raha te hiala amin'ny fahantrana de vary am'izay zao izy vao tonga fa rotona ny tabataba ny vary foana zay foana ny any stylako eto hoe vary tompoko vary raha tena hosahirana satria tamin'ny andro natrena-pomerina hoe tsy manana fahavala afaka tsy misary tamin'ny andro ravaly angamana fa seka ho afaka miverina indray izy antony koa zay na tonga nao anoana azy zara ataoko hoe président andry tena nahavita andreo reviredredinireo tena marina atsipoko amin'ny président ravaly fa tiany tena raha vitany fa tia tsisy vitany nandray fa tena fampirevé naray efa ohatra revirevingahatra sanatria mivava mialatsiny a président revirevingahatra lizy tsisy taterako nandray ary azonao fa de le fitetena mieritreritra be da be fa mifahatetarana zéro de zay na natonga nanaraka ny tia be da be ny président teo na be da be ny sotona na be da be aty asitany fa tianako hoe président ravaly mana tsy fanao pub ho azy na hoe manao propagande ho azy fa io andro angambola hitako hoe mahavita lizy satria raha tonga hoe miverina izy miara-miasa amin'ny président ravaly manana araka ny trikafa hitany hoe ny time be da be olona polyvalent orthodoxe olona professeur maisy ny rehetrarehetra ny économie ataoko hoe zay olona patasa polyvalent nandrevi voatra sy ny tariny ao koa ny namana rehetrarehetra samy manana marina meko zaho a tena miteny fa tena présidentko tena miteny meko rotaona Madagasikara fa afaka amin'ny ratsikafa afa mamandrero satria ny antony de ty manana atsika taiko hoe manana ny iza moa voasopotra aloha voalohany ary Ambatondrazaka na mbarazy na ankirazy na kanala de efa tsetsina daholo fo menimenina zay misy député Rabekijano omaly tsetsina zay aloha rehetra azonao de any ino moa moritava tia miandro vazy izy moa tena le mahabo iny mantsa de tonga te moritava le famokarana be da be tokony hamokatra tompoko fa le rano ihany ny olana tabara iny azonao tabara de mbola jerivo koa anao resaka makamazanga io maro vai tena misy lalana be io nina moa sy teo le rano ngezabe barazy eo maro fasika mandravo fasika raha io fotsiny re osianao tonga de tena mandraka fotoana tonga de fa jerivo tsy taka maso ny tena tambary de mipetraka fotsiny raha olana zay le téléphérique aloha 150 millions raha nataonao any président io aloha natao voalohany tena tsany jerevo koa raha makaria anino moa martolana le makari mivoaka makarianany misy any député Thérèse bialanana tompoko tena fa nandeha tongotra tamin'igny fa vary tsy vary fa tsy tafavoaka smareur sy tracteur ohatrina nitondrazy hoe lafo no mividina sima raha vakinao fotsiny lalana le vary ohatra nity amitsika zao de aketsa vao mety fa ny azy atondratondraka eny fotsiny fa de vary amin'ny plateau tena amin'ny énorme tena amin'ny hectare na io fotsiny ko ara de mahavita Madagasikara fa tena le olona mihitsy ny tena hoe tsy niaina tam'izany fa zavatra fa niainany za tsy teny zay fa samihafa azonao ny olona rehefa tena akatokatrano azonao voaka kely amin'izy anao kopokopy inona ny atony asany inona faripaiza sy ny tariny mba tsy atonga loatra zao hoe tsy hainy akory ny exploiter ny zavatra misy zay le fomba fiteny malagasy tsy minakena tsy fantatra anarany tsy fantatra anarany de lasa zao tsika malagasy lasa mijaly de tena zay nataoko anao hoe le vary io zatra mbola solution mbola atao be da be fotsiny atao mibarazy tonga de atao mibarazy de ataony zavatra rehetrarehetra de mamokatra le olona jerivo ange isaka makany Eropa zahako na ny makany Chine tena mitsiriritra mihitsiny eny tenipoatra rehetrarehetra nany de vitandrareo misy peuplenina kely misy irrigation kely afaka ampidelina tomomany ny zavatra fa tsy ohatra nitsika hoe eto zao izy de tsy hitandrala akory ny solution atramizay tonga ny fambolena de miandro orana azonao afa se foana mahavoatsika tonga andreo ny orana safotra le rano de tsy mbo hainao ve mi solution mitady an'le zavatra inona ny ilana am'izay de avetsika miandro fanampiana fotsiny raha jerevo ny any aty miady any Ukraine bandry ny any Russie ka atomoa fotsiny nginy azy tompoko no azo amokarany
fa tena andesy dolo raha tsika zany maty aty efa maty aty nytsika hoe men'andriamanitra ny rano men'andriamanitra ny rehetrarehetra nefa de tsy haitsika amin'ny exploité azy fa raha atao ligation hoentiko fotsiny araka kaiky raha tsy atreto anao zao tanao zao a midina makany kady vorobe ny tena vinavinako a 26 kilometre eo ny tonga ary amipaka de ny sakany eo amin'ny 5 kilometre eo de rivanginy fa hatramin'izao tena maina ny tambary jusqu'à hatrany Ambohijoky ary maina fotsiny de hoe tsika tonga dia inona le bebrika Ambohitrimanjaka raha io fotsiny ataon'ny gouverneur mena finansiny izy efa misy takanala any tirany be da be ty ary tsika tia koka ino moa sison ray raha alaina fotsiny tena peuple azonao zegny mampandrosandralay tsy le tsika tia naniny ainy mirgany tambany izy moa reny Paul Kagame ty Rwanda raha re fotsiny ataotsika sotomontsika fotsiny le rano very aparitaka atsika am'ireo ataotsika ohatrany any Europe aparitaka ny fotsy tsy nge mandany vola firy a tsy mandany ho téléphérique fotsiny de atrandreny sosony entina mane sady vokatra ny anana tsy lanitsika mivary io de fa tsy laminy any ampiny be tsy mitatatra ery amin'ny toditsojy ireo fa nitapany ila manontona efa ataon'ny apipa efa misy canalisation natao io tena de rako an'andrianampomerina tamin'ny andro an'andrianampomerina jusqu'à maintenant mbola de lovanjanaka manjafy zay ny nampatanjaka ny Tananarivo voky de rehefa treo nataony a na ny irrigation ara tsetsina ny za mandinika fa niarana andalo tena nisy honorable Totso tsetsina ny ina moa tony tsikafo a misy tokony mbo curina le zavatra ambarina fotsiny lanitsy rano tsy lanina ny zay de tsy vitatsika de tsy mahagaga zay de tsy vitandry zareo zay de tsy vita ataotsika moa anaty moa zao hoe atao tsy mifanilaka da ro za intelligent ta io sy fa lasa karazana raha tsiraka hoe ta eo aho izy tsoa rehefa mandroso Madagasikara rehefa mandroso zany hoe ahoana moa nafoazan'olo maty fa tena fisy afa mamofo hoe Madagasikara raha ohatry zao tsy androso mandrakizay fa sainge hoavy eo tsika zay le famelomana le fanantenana za aloha tena mampanantena zay mampamatimaty aho a mampitena mampirisika ny olona mampilaza ny hevika hoe allo hoavy eo mpanohatra tandremy président Ravalomanana mahaizanareo mijery a tsy hoe fitiavana fotsiny fa tena meko tena zao amy teny samy tena conseil miaraka amin'ny président ko tsy hoe favorin'ny président fa tena hoe ny équipe sy ny rehetrarehetra mamitoko ohatra mibaolina hoe président tena capitaine raha tsy adao ny défense sy ny golna mahita dao tsisy résultat ohatra zay keo ny élément président fa raha tena hoe tena metsika za tena mampiteny président ataovy fanamy fa tena hitatsika ny stratégie ny zavatra rehefa eto manko de tahitsika mana fotoana de tahitsika zay inona ary natao de marsy azonao satria zao raha mifambolena zao efa tamin'ny androny taiziko izy tamin'ny andro président Ratsiraka lefa nangalarina daolo ny omby tsika mivelona amin'ny angadin'omby sy ny anina tsisy esana tsony ny omby sy ny tany fa tena angalariny olona ny alapotra tsisy vao maitsa zao spiro fa dina natao angady tanana manosy tambary de osy mpangady ahonana avy tanao mamerenana firy amin'iny firy metika carré fotsiny vitanao ny omby efa tsisy amkarana tsony ny rano efa tsy ataonao atao zao natao a problème tena fa nataoko solution reny isaka ny district na isaka ny anina aloha atao voalohany ana mivala vola atsika ndrama vola raha indramana vola isaka ny 22 région 23 izy zao ase voatrany o Tsirapele Kofama centre de formation agricole zay lizy zay zao anisan'ny tena atao manandoa zay mamboly rehefa tena be da be satria ny omby efa tena tsy maharaka dolo ny angalariny olona dolo manodidina de manofanay ino moa la manaovana labory am prix mora be na amezany azy a de efa tena avitra de manofa ndraiky koa manosy tambary tonga de efa prix mora be da be raha io tapy tanetsika io nanaovana ohatran'izay tena hoe esana navelanako amin'ny vary adimiko le vary tanety teo le rano a le be orana de tsisy ny orana nefa tanitsika tena amin'ny hectare tena voavoly ankama toko 20% tsy apy 10% re fa raha io ny volina atiko hoe tsika mpampianatra mianana ny agro na makavahiny mihitsiny ohatra ny any exploiter satria ny tendrombohatra ke 80% ny atsy ino atsy le mpivavaka be atsakaiky le vokatra be sako ohatra ny tena mbola reraka mivray mbola dododo atsy isy Jérusalem ino atsy Israel 80% ke tompo tandrombohatra fa tena hainy exploiter azy am'le rano le godikotsy ny tany karaha ataotsika kely ohatra regny fotsiny lizy ohatra zao hoe financena le olona amin'ny matériel
de amin'ny masom-boly a de amin'ny bagazy satria nombo efa tsisy amin'ny karana tso reo nataovy tena hoe anao subvention nanika fiolona moa mbola idirantsika koa rehefa amorina hoe zao na zao anao fiolona tokony Madagasikara teo tokony lasa be mihitsy ny zava-misy eo fotsiny nataovy de manofa fotsiny tatsafa subvention eo fa voasa daholo ny tany malalaka io a katsaka tena tsy lanina manondrana tsika ny huile de soja afaka manondraka iny jirivongina andrefana makany mandoto sy ny tariny iny soja fotsiny atsika tsy mividy menaka tena menaka ratsy ataon'ny olona mora prevena ho an'ny olona fa le saina fotsiny ny tsy eo amintsika le finiavana sy ny tariny fa ary tsy fataly olona tsy niainany ary tsy mipetraka le mpitondro io zay nge tsy adalany olona rehetrarehetra azonao de ny teny koa moa ny raisiko kely zao ny zany zao ny tenen'le président manko député Rastan zany zao de hoe any amty toerana any de tena hoe anafaka an'le extrême pauvreté amin'ny malagasy faran'izay maika be zay fanaitanana eny tsy hoe malagasy moa zany fa ty Afrika fanaitanana nataony am'le flo africain inona no vitanao ianao ary amin'ny septembre de efa tsy maintsy ametra-pelanako de inona le hoe anafaka an'le extrême pauvreté an'le firenena dao Madagasikara ao anatin'izay ohatrany hoe avita mazivy ty olona teo anatin'le fito volana député fantanina moa ny azy ohatra hoe meniza izy izy ndraikoriny hoe fantarisakafa ty amin'ny Afrika izy amina président fanesona ve sa zay magaga an'io président io fanesona ve de falifaly vahoaka noary anao na mihinantadiky rany any tsy mivarijana ria tsy moa fa tsisy hoanina tsony de tsy momenatra ve azonao tamin'le fividianana farany teo zany niaraka voyage taminay tany diso abiba de tena nijanona tety nitaingitaingy de hoe tsy abaka ny tena lasa komory leo ampandrama vola vera angaty lasany lehiben'izy no lehiben'Union africaine menatra ohatra lera nga tsy mahajery olona rehetra nefa olona tena ka dedadedaka laha tena oeraoera be sy ny tany de ohatra maneso any de io sa voavidy lera angaty mbany riso izy ambany any ina koa mile izy ny lebieny mambo industrie le zabe industrialisation de io sa voavidy lera angaty ambany any vely tena hatrany velany ary voavidy indrindra tsika mangasika le fanao tsy voafetraka enjakisena mila fitandremana tena gaga hoe fandatsana angamba izy hoe président azy am'tetete so de fanjana mbo mangoraka any anao nge mbo malagasy ohatrany mbo malaelo ihany zay fa tena mbo ataovy tsara lisa tena mamenatra hoe tsinjaka be tsy adalo izy mifiteneo fa niava am'jery nge mimenatra olo le fa ny malagasy mimenatra olo ny ankizy any an-tafy zay tsy miteny hoe zay olona mianaka zay tsy miteny hoe malagasy tena mienatra am'le CV mienatra am'rehetrarehetra ataon'le exemple sy ny rehetrarehetra misy ny ankizy ara namana moa za tsy miteny hoe fianakaviana tena mitena hoe avaiza amin'ny pays d'origine anoa ny antany Angleterre de hoe Madagasikara za professeur d'université mety président koa ninareo ary za tsy tena nianina lasa président za tsy tena izy kandrika za professeur koa sisa hoana tsy ho lasa président manana avenir be de tsy samy teny tsony avy tsy olona ray samy teny avy amin'ny Madagasikara lasa fahamenarana no le ataon'le mpitondra fanjakana de niteny mientetra ny andro any koa hoe mahagaga ho sisa le tsisy résultat nge ho sisy le ministre nefa ny diplôme ho sisy tena fa tena reo diplôme fosika daholo ny akabiazy za malala olona teo lefatra le ministre diplôme fosika nataonao ny olona rehefa hitady asa tena bandy efa tena hoe raha za zao mpandrara mpanao trano a de hoe mahaka tena bandy expérience fa sangady expérience efa nandalo tany amin'ny kolasy efa nandalo tary amin'ny soziasy ny tany zay ny recruteko fa nena olona tena mbola tsy nisy afaka nataonao na manoratra na zavatra fa mbola tsy aiza nampandroso amin'ny Madagasikara ary gaga be koa hoe efa 4 mois ve nangaty efa 5 mois van'olo de aiza le any budgétaire le olona nge alohan'ny anaovana raha amiko loha alohan'ny anaovana le LFI LFR ino mena tatanana de efa lasa le vola so fa tsisy vola tsony ao na le olona le droit le ministre ny alana nge mbola manana 3 mois ngamba mifalalako azy ao daholo ny sary sy ny rehetrarehetra le mena le vaovao ndray mbola mena anona koa mbola mena ino mofla mena me mbola mena vola mena ino mofla za installation de nany karama sy ny tobila fa hoe dina tsony vitandreo de mieritreritrandreo ampanina mieritreritra
tena tsy te ampandrosotsona tondra lafa reo ngamba ny rôla angalatra tena ny rôla andreo la manao zao zay ngamba zay fahalalako azy satria efa ina tsony ny vitanao efa marana zany efa marana ianao tsisy miracle tsisy miracle dina nataonao iny nareo raha tsy hoe tena fahalalako azy fana tsy mamenatra amy tena ela ngamba ny rôla be angalatra nodikodombarotsy ny tany ela tiandralona manana rôla maloto reo fahalalako azy fa raha ny tenisy tokony navelany so satria volam-panjakana fa tsisy na ny installation-ndreo na le banque telo volana mbola droit-ndreo de mbola vola evesatra amin'ny fanjakana any okary be dabe fotoana mofo be dabe ny zahatra tokony fahalovana amty tany tena vandrala reo amin'ny mikimaky le fampiantenana pokaty sy ndretraretra diversion de tsy menatra avenao zao nge ny tena mafo azy nazara na aminao mbo azoko arinakena azoko ambakany ianao nefa kosa le valiny rapitsy tsinjofo fa misy leo ambony misy leo ambony vahoaka n'Andriamanitra vahoaka apahatranao vahoaka tsy misakafo vahoaka tsy ndretraretra zay besoin voatonga voatonga tena vonga de tena aiza eratany raha ty voatonga de tena tsisy jiro maty de zanvy ianao de mbola enatra hoe mbola hita candidat ihany vahoaka anao fa mila nitady kiraro le nanetany terany tena sanatry zany tena marina tena zavatra na ny olona tena manamaizatsy afa tsisy ataotsony ange raha député rastany lasa sanatry na niana baro na niana fa lasa mivary tena sisa amidiny fa tsisy tsony sazy isy de mbola tsy menatra avy anao mbola hiditra filo ndray raha zanao marina zao manko ny teneny raha izy io ny candidat de olany izy asa inona loatra mampatoko tena an'le ranga efa misy zavatra kotrokotroana avy any ambadde manko ny kabarina taony tany tsimitsimonosy tany fotsy miangatra tena fotsy miangatra tsatsa makalaza azy azonao satria amreo promesy mibedabe reo fa raha tena meko raha tena hoe aza mangalatra ngenareo mba matahoran'Andriamanitra fa marina tena savytiako 3-4% aminazonao max satria zao tsy mandainga zay miresaka am'ire mandihy tsy mbola nisy olona vo ny tena io mahafinaritra angala atao amin'ny président io fa de manozana tsy tena bandy moa de 5% ny député Rabekijano omaly de nenao 3-4% zany 3-2% ny ahako azonao tena mbo nianatra ihany mbo nanosa statistika ihany tsy ny tany de ny tena mbo anatonany olo any miresaka rehefa miresaka za tsy maka hoe zara valima tempanoatra ty amin'ny président ravalima fa za miresaka tena aiza ngama aiza vidivo fa aona fahitanao tena raha vo tanora ndresana de sanatry opatsy nanaovana satsy teny fa raha olona miaja moa de tena hoe de tsy hitatsony fa tena rehetra fa amle any ambanivohitra sasasasa le tsatsa izy o io mioko inatsika zao ihany misy manokely zay lo misy ilo mioko ina moa natao fa dio zany tena votofona mba anao ve de afapahatrany olona fa tena zanako koa tsy mampaleno nge namana faniny zany hoe olona zaza telo efatra ny zanany de hoe mbo ampalona avaka mba nalafo rastany ny volany kola aloka nge oara raiko lasa le volana fa za kosa hoa olona firy ny fidena mba andraikitako sy ny tany tsy vitako de sisa fanapaha-kevitra zao de le farila sisa mpana fa izy telo da de ajanona aloha miandry na zany ave de tsy mahotra anao tsy en'le flou zany lazay fa misy le présence de l'état de miasa tsara le fanjakana de tokatokafana teto voateto tonga ny cyclone efatra dadrako hatramin'ny herintaona ianareo BRGC manana vola manino eto tanynarivo isaka andre voparitany sy ny tany zavatra alolovina le zone cyclonique anainy raha anaovanao trankeza be mbo modena raha any an-tafo zany fa vita misy dosy misy sakafo fa tsy isaka ny tonga ny cyclone de mpianatra indray ny angazena ny fiangonana angazena ny samy vodolona ny école ipetrahan'ny olona trabony de zay rangah itena zone cyclonique Madagasikara isataona de tsy mbo manao geste akory nareo farafaratsy ny etandreo voatra hoe mba ataovo ny trano mba manaovanao trano mba manaova zavatra ngeza be mission de sinistre iny ve de tsy ho vitanareo de fary fotsiny le vola hodikodina maka izy anga tsy haiko za tsy tsitra an'izay na mangalatra izy na tsy mangalatra tsitra tsy anjarako za fa ny afotsiny tariko a tena miteny amin'ny olona amin'ny mamalagasy ana amin'ny mamparary ana amin'ny aina le tena olona samy malagasy ohatra zange men'Andriamanitra zay nataoko mamboly vary amatona nge zange voky fa manodidina anona de ahoana mo mahatranquille anany eritretra raha mbo manana toetsy anao trzao re ministre sy olona mpanatanteraka reo a mbo mahafaka miteny amin'ny président nareo mialamila surtout ny gendarme be grade de vary fotsiny tena anao foaty amin'ny malagasy atao fanao ihany président mahavita raha mbo manondro amin'ny président monsieur le président mba alao mba atao am'ty ty mbo sosokevitra tsara mba manana ty mbo tondratsika amin'ny firenena sao de afa tsy lasa loatra sy ny tariny
de mbo mety miva ihany président fa de vao maikary zalahy manapitratra koe tena manajabaka foana de tena manajabaka ny tena nefa izy manajabaka ny tenany ianao nge zay ataonao amin'olona nge ohatran'za vady aman-janaka hoe ka zay ataonao nona tena mbola hiatra aminareo tadidinareo tinyky tsy manozina akory fa tsara atao amin'olona mivaly tsara ratsy atao amin'olona mivaly ratsy tena hatramy taranaka fahafito angere havana ka tsy ho afaka tena hatramy taranaka fahafito ankay ka tsy ho afaka ka aza mbo mana tena mandria ny andro lava mba jerevo le raha mandy raha ohatra anao sy ny tariny mba jerevo lisa tena asa tena marina raha ohatra tsy vitanareo re mpanatanteraka ankehitriny anareo mianaka avy kely sy ny tariny mba endry mba mametra mamena mijerevo olona zay tena hitanao tsara tsirapo sy hitanareo fomba mety alohandre mbo mitarika firenena fa misy namana moa depi niteniteny hoe ka raha tsy efatra manda raha tsy ina ny olona ko faty apika ndrasa lahy efatra manda ny olona vo efatra manda vo misy résultat le zany toetrena azynao de zao ary zao ny olona maty tamy covid sy ny tany efa 4% zao raha ataovy maty ka raha mbola ampina ve zao tsy tena 50% malagasy raha ekaty manda zany 40 ara sisa velona raha mbola toizina zany katy manda zany sady matin'ny aretina matin'ny anoana hitaloha tsy raha raha zay malagasy fa voky izy en besoin sy ny zavatra rehetrarehetra tetavy de hoe anao ihany natosika sy ny tany de zay nataokany hoe mameritrerety mba meritreretra fa mampalahelo ty firenetsika malalatsika ty ary ny tena mahagaga Madagasikara tokony sanganerany zao tontolo zao raha tena maily izy ato amitsika daholo ny eto rehetrarehetra nefa de tsika vozina tsika ndregny disy ka zay nataoko hoe rehefa voaka manetana anareo sady le fanetanana an'leo anaty lisitra mifidy ihany koa lala eny mbola voaka tonga avazaina de zao mbaka tahako raha ohatra ka tena mety ny fatsakana tena mety azonao raha mbo divatsika mpanohatra ao avy atsika misy mpanohatra plateau maromaro be da be maromaro misy ina izy to misy fandaharana misy atoko maromaro azonao plateforme maromaro na tiako lazana de mba hidiva azonao ary mety le eritrehitra hoe isaka ny ina moa marana le lisy de carnier le oentina mifidy ino carnet mpifidianana karaha mpifidianana asevo sary raha asenao sary fotsiny ino rehefa tsy vitanao hoe raha Madagasikara mandray Tananarivo renivohitra aloha ataovy esorany ty alatra ty fa tena jereo fa tena fantatra tonga de wainy izy hoe ty sarin-drabe ato amin'ny profy fividianana any tekiteky izy asa manaraka ndray tonga de fantatra de contrôle tsika fotsiny any amin'ny fokotany iza daholo ny ato amin'ny fokotany ato amin'ny anna misy anay ato amin'ny quartier misy anay ohatra tilenangaty to afatany amin'ny quartier-na Andohany ato aminay to miverina indray ary Patesa ohatra to miverina indray ary Ambohimandry azonao tonga de hitany raha tenana zay divo tsara hoe asivo tena mangavy asivo sary ny karaha-mpividianana de tonga de hoainao de zay manatana an'le olona mbola soiany mbola meny parapavina amin'ny volana me tena jerevo mifehoaviny zanakao jerevo ny tanakao jerevo vaviko izanao andao re tompoko tena manetana zay reny mpianakaviana rehetrarehetra oety miazakazaka any amin'ny fokotany io tiany anay aza manaiky ohatra hoe président fokotany ko maky de ka be juge be anazy ny tagna aza manaiky alefaso gazety ary dradadradrao mihitsiny hoe ny anarany mbola tsy eo mbo ampiatao ty efa teny rehetrarehetra mba miangavy surtout amin'ny arrondissement era Madagasikara moa député de Madagasikara koa andao zay ny amin'ny fanitana toka andao mba jerevo oety midododo mba ray volana eo sisa ray volana mahery tena aza mikely soka atsika mbo anarenana ty tanindrazantsika ty fa de aiza ve de tena valalabe mandry foana tsika fa tsy mbo valalabe mitsofona anareo ve tsy vonony de paseka amin'ny fitenenany betsile zao hoe le lasa misorony re menaka zao ve rangaterany zao tontolo zao de anakigisitra atsika Madagasikara tokony ho lehibe voalohany fa tena manetana toko mbo manetana raha vao mbo menany ty teny io andao koa marina mbo marina ny teny rastany sasina député fa marina ny teny le rastany fa andao tsika oety ny kologna oetany any fokotany ndana mbo jerevo isa tokatrano azandrasina tsony raha ifanjakany io satrinarynareo tsy ho de kelikeliky hoe misy angalakajikajo maloto fa mba evitena zay de andaovy jerevo de rehefa tena tonga fividianana tsika samy jery any quartier misy avy jerevo le olona miverimbena fa hitanay nge fa fantany fa fividianana mifiry alohan'ny namana nge faniry efa mina scrafter ny tondrandra lasy semaintera alohan'ny fividianana ndray andro sy ndroa andro alohan'ny fividianana telo andro misy ka mijanona de mijery président de mijanona efa naharaka zay fa sekaka samy fa zatsy de fombako le anina azonao hoe aloha tonga de naka mesure be ngakagny zay tonga de efa mijery ato le izy le findrafindra am'le
le bureau fividianana tena manana misy an'izay eto atsinao aloha telo andro na roa andro fividianana misy tobila mifamezivezy be diabe mijanojanona isaka ny misy lisy be misy ny bureau fantanjaha-pato manoky reconnaissance atonareo zany voalohany ato ny fahandroany ato ny fahantelo mora ataonge raha samy miesaka tsika tsy mahaka izy reo ary zany tena mieritreritako indray zao nataoko na manao faniny mieritreritako re mananao matemateany manao mihina misy toe kajikajy kely ihany raha ny teneny koa 3% na 2% azo nandriamantora président Ratsuel raha ataoko tena gaiky lafa alatra be vavy ataotsika me 40% ny alatra tena fa ohatsy fely zany mbola 42% mbola tsy lany ange io mbola tsy lany io raha ataoko mahana 45% raha alatra azonao plus le 2 normal azonao mbola 47 ange mbola tsy mahazo le 50% io tsy lany zany io amiko fa mahaza fotsy za tsy manao hoe za zao mahafinaritra any fitondrana ny zava-misy ny lalam-bita sy ny tany lafa masako ohatra makatokatrano ihany tia ny olona fa tsara taranako olona tsara fa tena mokatra sy tia androsan'ny fiainako ny azo de tena hoe Rafalimanana any ty président Rafalimanana rehefa ohatra tsika misy ny sasany hoe mety tiany any tiako fa jerevo tsara mahaiza mijery mba tsy hiverena ny zavatra ohatr' zao tsony mahaiza mijery mba hitanantsika fiainantsika zanak'olombelona tompoko de tena tokony mbo miaina amin'ny sakafo tsara mbo mandeha mbo amin'ny voyage mbo amin'ny manao sport mbo manao rehetrarehetra ohatran'ireny zay natonga le écran plan aloha prévena le olona mba afaka mirevy zay ny fiainantsika andalo tantany fa tsy hoe fiainany eto an-tala de fa alovana foana hoe tsy fisakafo tsy mianatra reraka mato azy mato bonheur daholo tsika mianakafo fa zay tena mahery tsy tompo fa tena afatra ny sady mamafatra fa afatra ny fa tena mba mahaiza rerangaty tsena toko mba valala be mifo am'zay tsika mianakafy alomba tena ady masiny ty raha zao tontolo zao ty na misy ny any Ukraine na misy nitsika 82% raha nanao tam'ireny covid reny reny tena miena vady satria tsy afaka mifania tsy mandeha avion na tsy mandeha automobile afaka mobilisena ny olona ary tena tsy afaka mihetsika atsika eto afaka nao raha mai président raha zazo amin'ny président zay nataoko angakaingana miaiky fambolena tena midiriseko de nanao tampombava fotsiny afaka ny olona anao na atsika mamokatra be da be tokony avantage atsika iny fa atsika misy tsy may mbola 20% ge 15% ny tandrenivohitra le manao tampombava tsy afaka mandeha amin'ny tomobile manina moa le mihidy mihiboka fa ny any andrenivohitra ny any ambanivohitra nge zany tena afaka mamboly manao zavatra be da be raha nataonareo menareo fotsiny le volany mena be da be meny rehefa tsy napedinareo tamin'ny fanafodina nanany sovianany vahoaka ihany tamin'ny voan'ny covid raha nividiananareo masom-boly sy fitaovana kely na iny ny olona naona tena maty ny anoanana amin'ny covid atsika manan-karena be ka zay nataoko hoe mahaiza tsara fa tena afa kenda atsika zay sokenda hitsako azonao fa mbo amitsako tsara am'izay ry voaka malagasy aza hoetanany raha misy fanomezana rehefa sarazarana kely le oeraoera kely raiso volatsika tsy anazy zay fa volatsika malagasy ihany fa mifanaza miana atsony raiso aloha diso fanatenana raiso atsika volatsika ihany rehefa tsy vola posiny ahoana moa président mijery io assurant ambulance tena manera be do avy amin'ny président Ratsuel ianao ngo ila ray aman-dreny de ahoana na sy ny vola atrehitra vidiananao zay zavatra rehetra de avy amin'ny président Ratsuel mbo mahamiratra mahasorena malasa mahasoke na tokony tianao araha le olona lasa tena soke daholo amin'ny fanambakana ataonareo sy ny tany de lasa frustré le olona ka zay ny zavatra tena tokana hoe mitana kely anareo fa mbola be da be rehefa manaraka indray za ito anazava tsara hoe ahoana ny économie-tsika anakarana ny économie-tsika sy ny tany am'ty resaka tena carburant sy ny tany mora zavatra mora atao zahatra raiso fotsiny na nrehetrarehetra anaty mora zahatra atao fotsiny zay natokany hoe raha tena président tena marina raha président many mbola avenako ny amandehany roa taona telo taona Madagasikara raha samy mindram-bola 150 millions arena fotsiny ndraitrany ambaravarakely amin'ny téléphérique tena nanaovana bara lasa lavitra be tsika minoanareo ary tena mba mifavivavaka atsika raha zavatra ny tena raha zavatra marina nataotsika zavatra tsara ny projet-tsika mino fa tena misy le Andriamanitra tain'Andriamanitra fa raha zavatra famitambo aokotra ny foana makisy fara sotra tompo
misaotra ny député Rastany Randrenasotsika niaraka tamintsika teo androany moa zany tena resaka sosialy fotsiny resaka sy député Rastany satria zay mihitsy nomanina androany amty raharaha ty satria efa everina fa efa betsaka ihany ny adevitra politika mila mifatohana lay sosialy satria am'izao fotoana itenenantsika zao de misy tratra mangalatra mangazo, misy tratra mangala blany, misy tratra ao amin'izao mahafianaratsoa ao de alainy olona video, misy tratra mangalatra katsaka de nataon'olona fitsaram-bahoaka babony telo nataon'olona fitsaram-bahoaka de maty le ranga zany zavalitra misy eto Madagasikara fahatrana tsy hitanono mangalatra jiro solaire sy ny sisa ka zay ny antony mahatonga le ndao tsika resaka sosialy fa everina fa efa ampy zay zavatra andresan'izay de zomany andro mamarana tsika de misaotra député Rastany de raiso le fanetana avy any député Rastany teo tsika boribory tany faharoa manatona fokotany ohatran'izany boribory tany fahaefatra boribory tany fahaenina boribory tany rehetra zany nambarako ia fa niakatra l'État zany hoany boribory tany fahaefatra 900 izy zao teo izy ambanimbany kely taty amin'ny 7 sa 8 vokatry ny fanetana zany satria tsy mitsahatra manetana koa sy olo mba mboka Rambosalama ary dénoncer mihitsiny am'lay paikaraty sy maloto ataony tony ataony fokotany tony de zay ny rariny amitsika hoe dépasseo zay mipaikaraty sy maloto zao fa ndao tsika manatona fokotany manoratra anarana satria rehefa manoratra anarana tsika manana zobe tabe mihitsy ho ampiasaitsika satria mpifidytsika am'izay fotoana zay de aza donona rapitso hoany ambotry manjaka miaraka amin'ny député membre Bendrina ny Comtim ny Fokotim ao amin'ny espace 3 fi anao an'izay fifampiarabana assemblée générale zay miampy ny fanetanana ao anatin'ny listre mifidy de ny lahady ndray ao amin'ny commune Ambohidratrimo ndray zany district Ambohidratrimo nanaovana zay fihaonana izay député Rastany makasitraka indrindra entoko de makasitraka de mandra-pianatrery vahoaka malagasy fa tsika zay nytenin'ny présidentsika zay hoe raha mbola misy mifarany tsy foana fanantenana ary tsika misy Andriamanitra rehefa zavatra tena Andriamarika koa rehefa mivavaka na ny amin'ny fiangonana izy anaizy atoandro hariva feno foana amin'ny fiangonana raha ny any ivelany ray narotsy ny atratra sisa me efa omen'Andriamanitra tsika tongilany ty am'izay fijery tomino fa de araroa fa de zay le fanetanana farany ray aman-dreny alohan'ny sakafo atoandro na sakafo hariva hoe mieritrereto an-tsainy hoe efa voa soratra taolo ve reto zanako ampitaona sy ny tany reto so de anovan'olona magoy zay mba isaka mihinam-bary na misakafo na mihinam-bary moa fiteniny any mba efa isaka aloha nihinam-bary nareo de tsaro ve efa voasoratra taolo ve ao anatin'ny ray volana zay mba nahitanako hoe aloha mba ndray diditsika ataotsika ndray mandeha tena mpakatena sampy ty ditatsika hitatsika eo ny laingana fiainana sy ny rehetrarehetra fa rehefa tena mifoana famarinana hoavy kosa tsika tsy manaika za tena voana ny famarinana ary le zavatra mivoaka ny tena manitsaka ny lalam-pandroana ny zavatra tsitsy aleo hoe toizana roa taona katomandana roa taona na telo taona tsisy anaika an'izany ry vahoaka malagasy ataoko hoe misy faty olona reto amin'ny fitenenana fa ny la vérité ihany eny ary misaotra ny falisim-bola ny angalo lafin'ny teknika misaotra ny namana rehetra tany ambadika atao na mpanjary ny lafin'ny ara teknika ny mpiaramiasany amin'ny radio madana izy anaiza misy atsika ianareo ny ampitan-dranomasina nanaraka tamin'ity herinandro ity ny any amin'ny mpandray ny MBS rehetrarehetra ny faritra any de mametraka ndray ny mandra-piona ndray amin'ny herinandro ambony io de manaova weekend mahafinaritra fantatra fa mafy ny fiainana fa de ataovy am'izay mahafinaritra eo hoe mitangoso sety maka kabaro ny ravomanga mitsiry zao ny ana madinika maromaro zao ataovy zay mahafinaritra sy mampetipety alizy aza makalaky fa de traka-vola ozy izy député Rastany zay zava-misy zany de ataovy zay ndao ara fa de makasitraka ho antsika rehetra ary